I can run, I can jump. After about a week, I went to the hospital. They did my blood test and they said my blood has come normal. So this is a miracle which happened during the healing stream. We have revolutionized our strategy and approach to global evangelism, and we have seen tremendous growth and increase in the Church of Jesus Christ through Healing Stream's live healing services and Healing Stream's Miracle Channel. All over the world, the streams of God healing power through this program brought about changes in the lives of many. Many received the healing for their bodies. Lives were completely transformed. Every weekend from 4 p.m. on Fridays, Saturdays, and Sundays, this healing channel beams faith and power for the miraculous to the world through a rich array of programs which include Healing Stream's Testimonies Live, Pastor Chris's teaching, Your Healing is Now, Steps of Faith, Healing Meditations, Real Miracles Today, Faith's Proclamations, Healthy Living, and lots more. Looking around for healing, the Holy Spirit guided me to Healing School and then to Healing Stream. My God has healed me and I have been restored to my health. Hallelujah. During the healing streams, the man of God, Pastor, started praying for our spines, and I personalized it. I received his prayer, and since healing streams, I have not woken up with back pain once or had back pain throughout my day at all. Healing Streams is a new dimension to the healing ministry of our dear man of God, with our response center counselors and ministers working round the clock to attend to all who have a need, to offer a word of grace, pray with those who need healing, receive testimonies, and share them with the world. Join us as we bring healing to every home on earth. Join us to take healing to the nations of the world. Visit www.healingstreams.tv/partner to make your donation. Your giving will help extend the healing power of God to millions in need around the world. God bless you. Giving to Healing Streams TV just got easier. You can be a part of the global reach and impact of Healing Streams TV around the world through your financial commitment. Now you can sign up to be a monthly partner with us. Give specially for Healing Streams weekly broadcast. Visit www.healingstreams.tv/partner and choose any of these three options to make a donation. Choose to give online by filling in your name and email address. Select your preferred currency, input the amount, and choose one-off, or monthly, or make a pledge. Option 2. Pay via the King's Pay app by clicking King's Pay and select the currency of your choice. You can also donate by selecting the bank transfer option and select the country of your choice. Visit our website now at www.healingstreams.tv/partner to make your donation. Your giving will help extend the healing power of God to billions more in need around the world. God bless you. When we pray, we make the power of God available and released on our behalf to cause changes and bring answers, no matter the situation or circumstance. Jesus said in Luke 18:1, "Men ought always to pray and not to faint." We invite you to join the Healing School Prayer Network every Saturday by 10 a.m. GMT +1 and be a part of those changing lives all around the world. Sign up and join us in prayer now at www.enterthehealingschool.org/prayer. Follow us on King's Chat at HSPN1. The Healing School Prayer Network, manifesting the supernatural. It's the season of faith, hope, and restoration. Throughout this year, we're embarking on a special campaign to spread faith with the Healing to the Nations magazine, a faith-filled resource designed to bring healing to you and empower you to do the same in your world. This campaign is designed to minister healing and impart faith to the hearts of people all over the world. I'm so happy that I'm
able to be part of this. We were able to hand out the Healing School magazines. It was amazing to be able to be part of this and to be a blessing to our community. We saw miracles happen, people got healed, and it was amazing to leave that impact in their lives. Join us in this campaign as we distribute copies of the Healing to the Nations magazine around the world in 2,000 languages. Get involved in this campaign. The world needs the message of faith and divine healing now more than ever. I felt the touch of the Holy Spirit as I was reading the Healing to the Nations magazine. I noticed the change in my body. All the pains disappeared immediately. I did all the tests and ultrasonics to confirm my healing. At the hospital, the results all came out negative. To participate, kindly follow these simple steps. 1. Sign up to participate in the campaign at www.enterthehealingschool.org/spreadfaith. 2. Generate your unique magazine distribution link and share with all your contacts. 3. Create your avatar and share it on King's Chat and other social media platforms. 4. Upload testimonies and impact reports from distribution. Give today by sponsoring the distribution and translation of the magazine in 2,000 languages of the world. Spread faith in your community. Spread faith with copies of the Healing to the Nations magazine around the world. Healing School Partners, together taking healing to the nations. Do you know you can watch the Healing Streams broadcasts live on the Healing School mobile app? It's so easy. Just follow these 3 simple steps. 1. Download the Healing School mobile app from the Love World App Store. 2. Launch the app on your mobile device. 3. Click on Healing Streams to watch and post your comments. Download now and gain unrestricted access to healing and divine health realities. There is an online community of faith, a place of worship where you can partake of rich fellowship and the blessings that God commands among His children. At the Healing School Cyber Church, you enjoy God's glory and presence, relish amazing testimonies of the miraculous, as you partake in highly inspiring and interactive online meetings, where the rich Word of God is dished for the edifying of your spirit. Sign up and join us now at www.enterthehealingschool.org/cyberchurch. The Healing School Cyber Church, showing you how to live your best life now. Follow Healing Streams TV on King's Chat and get up-to-date information on our weekly broadcasts, live programs, inspiring testimonies of faith, healing, deliverance, salvation, and so much more. It's an atmosphere of the miraculous, glorious moments of faith and inspiration. Don't delay. Download and install the King's Chat app from the Love World App Store and follow the HSTV Super User account. You'll be glad you did. Looking for something to help you connect and stay in an atmosphere of divine health every day? Look no further. With the all-new Healing School mobile app 2.0, you get and enjoy several exciting features on the go, including astounding and faith-stirring miracles with our video of the week, life-changing testimonies and messages in the Healing to the Nations magazine, an unending flow of the supernatural on Healing Streams TV, uplifting daily faith proclamations with divine health confessions, refreshing for your spirit, soul, and body with scripture meditations for health, news and updates on special programs from the Healing School, and so much more. Connect to a world of divine health realities today. Download the Healing School mobile app 2.0 now at www.enterthehealingschool.org/mobile app. The Healing School mobile app,
Live the experience. Follow the Healing School Super User on King's Chat and enjoy divine and uplifting content every day. Relive awesome events and happenings. Read testimonies of the awesome power of God. To join the Healing School Super User on the King's Chat app, kindly follow these simple steps. 1. Download and install the King's Chat app from the Love World App Store. 2. Open the King's Chat app on your device. Tap the Super User tab and search for Healing School. 3. Click the follow button and relish the atmosphere of miracles, divine healing, and health. This is your one-stop location for rich and faith-stirring testimonies from the Healing School community around the world. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. To have men saved and live in perfection and prosperity is God's priority. With many all over the world suffering from diverse diseases and infirmities, the Lord gave one man the vision to take healing to the nations. I said, oh Lord. I said, you've told me several things to do. I said, can I understand the priorities? What's the first thing of all this? What's the first? As I was asking, just as quickly as I asked, from just above my head, the voice spoke. The Lord said very clearly, He said, healing to the nations. All I had to do was whatever He said to do, I was going to do according to His guidance and leading and wisdom. But He would provide the means, the strategy. He would do everything. All over the world, people are getting healed. Healing Streams is the fulfillment of that mandate and nullified every barrier and obstacle to the propagation and establishment of truth in hearts and homes all around the world. What happened through these healing streams? The healing has flown into every continent, everywhere. I have people who I've sent the links to many people, not only here but into different parts of the world. And all together there are many testimonies. Many people are full of joy. Somebody from Saudi Arabia was watching our man of God and the healing, people from Iraq, people from Syria, people from Algeria and North Africa, all over the Middle East. Finally, people of every tribe and tongue, from every nation and across all walks of life, have access to the healing power of God right in their homes and wherever they are. It was just amazing. It was phenomenal, Pastor. God's healing power truly traveled across the globe. Pastor, I had the wonderful opportunity to be at a healing center in Belize, and the people there, Pastor, we were just seeing miracles left and right. So thank you, Pastor. Thank you. Thank you for loving God the way you do and letting God use you. We love you so much. From reaching hundreds and thousands at a time to meeting billions of people across the globe at their point of need during the Healing Streams live healing services with innumerable testimonies following. What glorious impact! I am on no more medication. I'm walking without a cane. I'm sleeping better at night. I can run, I can jump. After about a week, I went to the hospital. They did my blood test and they said my blood has come normal. So this is a miracle which happened during the healing stream. We have revolutionized our strategy and approach to global evangelism, and we have seen tremendous growth and increase in the Church of Jesus Christ through Healing Streams live healing services and Healing Streams Miracle Channel. All over the world, the streams of God healing power through this program brought about changes in the lives of many. Many received healing for their bodies. Lives were completely transformed.
Every weekend from 4 p.m. on Fridays, Saturdays, and Sundays, this healing channel beams faith and power for the miraculous to the world through a rich array of programs which include Healing Streams Testimonies Live, Pastor Chris's teaching, Your Healing is Now, Steps of Faith, Healing Meditations, Real Miracles Today, Faith's Proclamations, Healthy Living, and lots more. Looking around for healing, the Holy Spirit guided me to healing school and then to healing stream. My God has healed me and I have been restored to my health. Hallelujah. During the healing streams, the man of God, Pastor, started praying for spines, and I personalized it. I received his prayer, and since healing streams, I have not woken up with back pain once or had back pain throughout my day at all. Healing Streams is a new dimension to the healing ministry of our dear man of God, with our response center counselors and ministers working round the clock to attend to all who have a need, to offer a word of grace, pray with those who need healing, receive testimonies, and share them with the world. Join us as we bring healing to every home on earth. Join us to take healing to the nations of the world. Visit www.healingstreams.tv/partner to make your donation. Your giving will help extend the healing power of God to millions in need around the world. God bless you. Giving to Healing Streams TV just got easier. You can be a part of the global reach and impact of Healing Streams TV around the world through your financial commitment. Now you can sign up to be a monthly partner with us. Give specially for Healing Streams weekly broadcast. Visit www.healingstreams.tv/partner and choose any of these three options to make a donation. Choose to give online by filling in your name and email address. Select your preferred currency, input the amount, and choose one-off, or monthly, or make a pledge. Option 2. Pay via the King's Pay app by clicking King's Pay and select the currency of your choice. You can also donate by selecting the bank transfer option and select the country of your choice. Visit our website now at www.healingstreams.tv/partner to make your donation. Your giving will help extend the healing power of God to billions more in need around the world. God bless you. When we pray, we make the power of God available and released on our behalf to cause changes and bring answers, no matter the situation or circumstance. Jesus said in Luke 18:1, "Men ought always to pray and not to faint." We invite you to join the Healing School Prayer Network every Saturday by 10 a.m. GMT +1 and be a part of those changing lives all around the world. Sign up and join us in prayer now at www.enterthehealingschool.org/prayer. Follow us on King's Chat at HSPN1. The Healing School Prayer Network, manifesting the supernatural. It's the season of faith, hope, and restoration. Throughout this year, we're embarking on a special campaign to spread faith with the Healing to the Nations magazine, a faith-filled resource designed to bring healing to you and empower you to do the same in your world. This campaign is designed to minister healing and impart faith to the hearts of people all over the world. I'm so happy that I'm able to be part of this. We were able to hand out the Healing School magazines. It was amazing to be able to be part of this and to be a blessing to our community. We saw miracles happen, people got healed, and it was amazing to leave that impact in their lives. Join us in this campaign as we distribute copies of the Healing to the Nations magazine around the world in 2,000 languages. Get involved in this campaign. The world needs the message of faith and divine healing now more than ever. I felt the touch of the Holy Spirit as I was reading the Healing to the Nations magazine. I noticed the change in my body. All the pains disappeared immediately. I did all the tests and ultrasonics to confirm my healing. At the hospital, the results all came out negative.
To participate, kindly follow these simple steps. 1. Sign up to participate in the campaign at www.enterthehealingschool.org/spreadfaith. 2. Generate your unique magazine distribution link and share with all your contacts. 3. Create your avatar and share it on King's Chat and other social media platforms. 4. Upload testimonies and impact reports from distribution. Give today by sponsoring the distribution and translation of the magazine in 2,000 languages of the world. Spread faith in your community. Spread faith with copies of the Healing to the Nations magazine around the world. Healing School Partners, together taking healing to the nations. Do you know you can watch the Healing Streams broadcasts live on the Healing School mobile app? It's so easy. Just follow these 3 simple steps. 1. Download the Healing School mobile app from the Love World App Store. 2. Launch the app on your mobile device. 3. Click on Healing Streams to watch and post your comments. Download now and gain unrestricted access to healing and divine health realities. There is an online community of faith, a place of worship where you can partake of rich fellowship and the blessings that God commands among His children. At the Healing School Cyber Church, you enjoy God's glory and presence, relish amazing testimonies of the miraculous, as you partake in highly inspiring and interactive online meetings, where the rich Word of God is dished for the edifying of your spirit. Sign up and join us now at www.enterthehealingschool.org/cyberchurch. The Healing School Cyber Church, showing you how to live your best life now. Follow Healing Streams TV on King's Chat and get up-to-date information on our weekly broadcasts, live programs, inspiring testimonies of faith, healing, deliverance, salvation, and so much more. It's an atmosphere of the miraculous, glorious moments of faith and inspiration. Don't delay. Download and install the King's Chat app from the Love World App Store and follow the HSTV Super User account. You'll be glad you did. Looking for something to help you connect and stay in an atmosphere of divine health every day? Look no further. With the all-new Healing School mobile app 2.0, you get and enjoy several exciting features on the go, including astounding and faith-stirring miracles with our video of the week, life-changing testimonies and messages in the Healing to the Nations magazine, an unending flow of the supernatural on Healing Streams TV, uplifting daily faith proclamations with divine health confessions, refreshing for your spirit, soul, and body with scripture meditations for health, news and updates on special programs from the Healing School, and so much more. Connect to a world of divine health realities today. Download the Healing School mobile app 2.0 now at www.enterthehealingschool.org/mobile app. The Healing School mobile app. Live the experience. Follow the Healing School Super User on King's Chat and enjoy divine and uplifting content every day. Relive awesome events and happenings. Read testimonies of the awesome power of God. To join the Healing School Super User on the King's Chat app, kindly follow these simple steps. 1. Download and install the King's Chat app from the Love World App Store. 2. Open the King's Chat app on your device. Tap the Super User tab and search for Healing School. 3. Click the follow button and relish the atmosphere of miracles, divine healing, and health. This is your one-stop location for rich and faith-stirring testimonies from the Healing School community around the world. Beloved,
I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. To have men saved and live in perfection and prosperity is God's priority. With many all over the world suffering from diverse diseases and infirmities, the Lord gave one man the vision to take healing to the nations. I said, oh Lord. I said, you've told me several things to do. I said, can I understand the priorities? What's the first thing of all this? What's the first? As I was asking, just as quickly as I asked, from just above my head, the voice spoke. The Lord said very clearly, He said, healing to the nations. All I had to do was whatever He said to do, I was going to do according to His guidance and leading and wisdom. But He would provide the means, the strategy. He would do everything. All over the world, people are getting healed. Healing Streams is the fulfillment of that mandate and nullified every barrier and obstacle to the propagation and establishment of truth in hearts and homes all around the world. What happened through these healing streams, the healing has flown into every continent, everywhere. I have people who I've sent the links to many people, not only here but into different parts of the world. And altogether there are many testimonies. Many people are full of joy. Somebody from Saudi Arabia was watching our man of God and the healing stream. We're having people from Iraq, people from Syria, people from Algeria and North Africa, all over the Middle East. Finally, people of every tribe and tongue, from every nation and across all walks of life, have access to the healing power of God right in their homes and wherever they are. It was just amazing. It was phenomenal, Pastor. God's healing power truly traveled across the globe. Pastor, I had the wonderful opportunity to be at a healing center in Belize, and the people there, Pastor, we were just seeing miracles left and right. So thank you, Pastor. Thank you. Thank you for loving God the way you do and letting God use you. We love you so much. From reaching hundreds and thousands at a time to meeting billions of people across the globe at their point. This is your moment of change, the set time for your healing. This is Healing Streams Live Healing Services with the man of God, Pastor Chris. The Spirit of God is pouring out His love all over the world. Wherever you are, lift up your hands and worship Him. The time you have been waiting for and searching for is here right now. Wherever you are, whatever it is, the Spirit of the Lord is right where you are. Wherever you are, whatever it is, the Spirit of the Lord is right where you are.
Wherever you are, the Spirit of the Lord is healing you now. He is not limited. You just stay connected. Wherever you are, the Spirit of the Lord is making you whole. Right where you are, there's healing for you. Wherever you are, the Spirit of the Lord is healing you now. He is not limited. You just stay connected. Wherever you are, the Spirit of the Lord is making you whole. Right where you are, there's healing for you. Wherever you are, the Spirit of the Lord is healing you now. He is not limited. You just stay connected. Wherever you are, the Spirit of the Lord is making you whole. Right where you are, there's healing for you. He is right where you are, making you whole. Receive your miracle. He is right where you are, making you whole. Receive your miracle. He is right where you are, making you whole. Receive your miracle. He is right where you are, making you whole. Receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Well, praise the Lord, praise the Reina Lord, demais, praise the reina Lord, demais, hallelujah, demais, all around the world. aleluia. Glory be to God. Tonight, You our are demais, welcome tunga to day sunja 3 ina wandroani of am the anj Healing fatel Streams mili live streams healing services with miaraka our man amin'ny of God, pastor March Chris 2022 am fivolana edition. marsa Would you give the Lord a 2022 ity shout of piko anao praise wherever you ikikiky are? amin'andriamanitra androany idera an'andriamanitra naiza Glory be misy to anao God. voninahitra ao I want to an'andriamanitra welcome you from all around the tunga soa world, ianao and a amin'izao special fotoana welcome izao to those who are joining us today. arabaina We are manokana so ianao androany excited vao to have been manaraka in an'izao 2 fandaharan'izao days of miracles, tena efa andro roa blessings, izay fitahina testimonies, izay the voaray izay hoe outpouring of the fijona Spirit like vavolombelo tena never hoe before on this fandrotsahana ny planet. hery fanamasina The izay mbola name tsy of Jesus nitrangatra amin'izay glorified ny everywhere anaran'i all jesosy over the kristy world, romembo and we're so nahitra thankful to the naiza Lord for maniry that. an'izao tontolo I izao want to feno say thank fankasitrana you to my amin'andriamanitra pastor, to our amin'izaniko man of God. manatitra amin'ny fisarana Thank amin'ny you so pastor much, Pastor Sir. We lehilahin'andriamanitra know pastor and we're Chris aware that you are a chosen mankasitraka vessel of tompy the satria Lord, fantatray fa set dia for these times in which nisafidian'andriamanitra we mihitsy live, ianao carrying hiasa the amin'izao grace, the vanim-potoana power, izao and the glory mitondra of ny God to ositra give to the mitondra ny nations. The fitahina ho Lord an'ny sent you to firenena take His rehetra divine presence to the andriamanitra peoples of nefa the earth. mitondra And we nao thank amin'izao God that you vanim-potoana heeded izao the a call, ho and we have fitahina ho become anay a part mankasitraka ny of tompo this satria glory ianao dia along with you. nanaiky Thank you an'izay so much, antonao Pastor izay Sir. mankasitraka betsaka I aminao want us to pastor begin with a word of prayer today. So tiako wherever tsika you androany are, hanomboka as much as mivavaka you can, naiza naiza take misy a anao prayer position. tiako ianao a If you're able to stand, you can go vonona ahead and do mivavaka so. raha But afaka otherwise, mitsangana let ianao dia us mitsangana pray. ianao And amin'izao fotoan'izao first of all, we hivavaka are going to thank the Lord ary for ao day anatin'izany 1 dia and day misaotra 2 betsaka of the an'andriamanitra Healing Streams no live healing andro services. voalohany We have andro been faharoa so izay blessed, fahagagana izay voaray zay so blessed fitahina by izay the grace of voaraintsika izay God in tena hoe astounding no tahina measures tokoa isika nandritra poured ny out all andro over the roa iny world. So let us hitantsika first of all mihitsy ny give thanks to fiasan'andriamanitra God. ka izay no entsika saorana an'andriamanitra amin'izao fotoan'izao asandrato ny feonao mbavahinao amin'izao fotoan'izao isory andriamanitra Just lift your hands and give asandrato ny thanks to the tananao Lord. amin'izao fotoan'izao dia Thank Him isory for the andriamanitra miracles. Thank Him isory for izy the no ny
fahagagana. Isaora izy no fijoroana vavolombelona. Misaotra, isaora izy. Aoka ianao anafofeny fisaorana aminy androany. O braka shakabon tarabashaka laboshta karabashate liga sabrakoshta korabashante liboshta kabasata libra costa korabashonta labasaka rabashota kabasanta legrabato karabashoka basonta riboshta kalabasate lebra costa korabashonta kola kasata rabashate. Oh Father, we thank you. Raha misaotra anao tompo feny fakasitrahana aminao izahay. Halleluja. Isaoranay ianao no zavatra rehetra hitanay. Halleluja. Libra costa korabashota kabashanta lebra costa korabashante liboshta kabasate libra costa koramashonta rabashate koba sabrakashata koshante liboshta o baliga sabrakashta. And then we are going to be praying for sick people. Ary amin'izao tsika hivavaka ny olona tsy salama manerana amin'izao tontolo izao. Lehilahin'Andriamanitra dia niteny tamin'ny lehilahin'Andriamanitra hivavaka ho an'ny olona tsy salama ary hanasitrana an'izy ireo. Ka izay mihitsy amin'izao fotoana izao mbola betsaka ny olona miandrandra fatratra kasika avy amin'Andriamanitra, miandrandra fatratra fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ka izay mahatonga antsika hivavaka amin'izao fotoana izao ho an'ny olona tsy salama manerana an'izao tontolo izao. In homes, Ho an'ireo olona izay tsy salama andeha tokantrano any amin'ny hopitaly na iza misy azy, asan-drato ny feonao dia mivavaha ianao mba ahafahany finoana izy ireo hijoro satria androany andro farany ary androany ihany koa no hatsapany farany an'izany aretin'izany eo amin'ny vatany. Asan-drato ny feonao amin'izao fotoana izao, mivavaha ianao. Lebra costa korabashaka basonta ribashate libra costa korabashoka basonta rabashanta lebra costa korabashaka basonta ribashante libra costa braka shaka basonta ribashata oh la bracosta korabashate lebranto karamashaka basonta liboshta kabasata oh baliga satarabashanta. The Spirit of the Lord is pouring out blessings all over the world. Fanan'Andriamanitra mandrotsaka ny fitahina manerana an'izao tontolo izao. Efa miala avokoa ny olona tsy salama amin'ny hopitaly ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha io miankoka aminao izahay, misaotra anao. Misaotra anao Ray Andriamanitra amin'ny fahafahana ianao mamaly ny vavakay amin'ny fotoana rehetra, amin'ny vavaka rehetra izay avoaka ny vavanay dia fantatray fa ianao mandre an'izay vavaka izay ary fantatray fa androany dia andro hafa indray hijoroana vavolombelona, andro hafa indray ahitanay fahagagana sy fanasitrana. Misaotra anao Andriamanitra ho an'ny olona rehetra izay azo kasika avy aminao avy any an-danitra. Fantatray Andriamanitra fa izay olona tonga eto dia tsy maintsy handray mikasika avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana ianao raha mitsangana ianao amin'izao fotoana izao. Amin'izao aty ampirisika anao ataovy azo antoka hoe manaraka eto avokoa ny olona fantatra rehetra, atsoa izy ireo dia faso afatra fohy ahafahan'izy ireo mandray anjara. Ambarao izy ireo hoe efa manomboka ny fandarana amin'ny fanasitrana miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary raha ianao nefa nahazo kasika avy amin'Andriamanitra izao ihany koa mbola afaka mandefa fijoroana vavolombelona ianao, afaka maka ny sarin'ny tenanao ankehitriny ianao dia alefanao ihany koa iny hoe tahaka izao ny fiovana eo amin'ny fiainako. Dia raha hoe ianao ilay maheno salama afaka maka sary ihany koa ianao amin'izao fotoana izao satria azo antoka fa handray ny fanasitrananao ianao rehefa avy eo. Averina indray ataovy azo antoka hoe ny olona rehetra izay fantatrao hoe tokony handray anjara amin'ity fandaharana ity dia efa mahafantatra izy, efa manomboka izy amin'izao fotoana izao. Noho izany atsoa izy ireo dia faso afatra fohy raha ilainy izany ampahafantaro efa nanomboka ny fandaharantsika androany. Nanomboka omaly sy tamin'ny zoma dia tena hoe feno fijoroana vavolombelona tonga avy any. Ary Pastor Chris niresaka nampianatra antsika tamin'ny andro voalohany mahakasika ny anaran'i Jesosy Kristy, ny herin'izany anarana izany, ny fahefan'izany anarana izany. Ary omaly izy niresaka mahakasika ny hoe inona tokoa moa ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy. Betsaka manko ny olona tsy mahafantatra hoe inona ny nahatongavan'i Jesosy Kristy, fa amin'ny fotoana ianao manana fatakarana ny nahatongavan'ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy dia fantatrao ny zavatra nomenanao. Amin'izao dia te hamaky ny soratra masina dao tsika dia ao am-bokin'ny Jaona toko faha 4 andiny fa
7:70. Hoy izy hoe ary efa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nakany Ty nisy olona tsy salama naheno hoe tany amin'ny tanàna iray i Jesosy Kristy. Ary efa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia dia nakany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy ahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy tsy misy raha tsy misy famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety ino. Hoy ilay tandapa taminy tompoko midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazainy Jesosy taminy ka dia lasa nody izy ary no nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ndiny manaraka ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany dia hoy ireo taminy omaly taminy ora fahafito ny alany tazo taminy koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra ny ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao dia nino izy ambaki ny ankohonany. Ty lehilahy ty nanantona an'i Jesosy dia tena efa ho faty ny zanako dia hoy Jesosy hoe ndany ianao mandeha any amin'ny zanakao fa velona izy. Zavatra nataon'i Jesosy fotsiny namototra ny teny izy nandefa ny teny. Ary nino an'izay iny lehilahy iny iny tandapa iny. Raha tsy nino tsiny izy dia mbola nitalaho tamin'i Jesosy hoe ndao moa mba hiahaka amiko any fa nino izy ary tamin'ny fotoana izy rehefa nody rehefa tonga tany dia hitany hoe velona ny zanany dia rehefa nantany izy tamin'ny firy ny zanako velona dia teo nitsapany hoe tamin'ilay ora izay nandefasan'i Jesosy namotsoran'i Jesosy sy ny teny. Zay ihany koa zavatra mitranga amin'ity fandaharan'ity. Aveto lehilahy n'Andriamanitra mamoaka ny teny amin'ny toerana misy anao ianao afaka mandray fahagagana satria tsy misy fahalavirana ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Amin'ny fotoana lehilahy n'Andriamanitra mamototra ny teny dia mitsoaka ny aretina, mitsoaka ny devoly satria resaka ary manambara ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy. Misy fijoroana vavolombelon'olona anankiray izay natao opération tany amin'ny hôpitaly dia nandalo fotsiny ty olona anankiray ity nahita an'ilay publicité mahakasika an'ilay fandaharana fanasitrana miaraka amin'ny pastor Kristy dia rehefa eo izy nanoratra anatrany dia nino izy naprehitra ny finoana tao anatiny satria rehefa nivavaka pastor dia nanana finoana izy dia rehefa nody amin'izay ity lehilahy ity antso izy dia miantso nikikika mihitsy dia hoe sitrana ny anabavinao sitrana ny anabavinao dia gaga izy hoe tamin'ny oviana izy ny sitrana dia teo vao fantany hoe tamin'ny fotoana izy kay nivavaka tamin'ny fotoana izy namotra teny lehilahy n'Andriamanitra tamin'ny fotoana izy nino an'iny teny iny dia sitrana ny anabaviny sitrana tanteraka ny anabaviny voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Averiko aminao fa tsy misy fahalavirana amin'Andriamanitra sy ianao. Mino fotsiny ianao dia ho tanteraka. Hoy ny Baiboly eo amin'ny soratra masina hoe nandefa ny teny izy hanana sitrana tamin'ny alalan'ny teny. Dia mazava ho azy ty lehilahy anankiray ity niverina tany amin'ilay centre nijoro vavolombelona nambara hoe hitako ny saran'i pastor Chris dia tonga nanoratra anarana tamin'ity fandaharan'ity dia tamin'ny fotoana pastor Chris namotra ny teny dia sitrana ny anabaviko tany amin'ny hôpitaly. Noho izany na iza misy anao dia afaka nitranga ihany koa zany. Mivavaha fotsiny ianao sakafo ny fonao ok ianao anana finoana. Amin'ny fotoana misy ny fiakofana miankofy ianao. Amin'ny fotoana misy fijoroana vavolombelona dia raha ho Andriamanitra ny amin'izay. Amin'ny fotoana lehilahy n'Andriamanitra mamotra teny mivavaha ianao ary ekeo raiso izay teny izay. Afaka mitranga aminao zany satria nahoana tsy misy fahalavirana ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Ny olona rehetra izay mijaly any amin'ny toerana misy azy satria ianao mandray anjara amin'izao fandaharan'izao ny olona izay mifandray aminao izay tsy salama satria ianao mandray anjara amin'izao fandaharan'izao dia andray kasika ireny olona ireny. Ndao isika andeha ao amin'ny bokin'ny Marka toko 5 andiny 5:30. Lovakitsika amin'ny andininy 5:30. Raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany amin'ilay mpanapaka sy sinagoga ka nanao hoe efa maty ny zanakao vavy nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany. Raha lazaina amin'ny teny hafa efa miteny zareo hoe efa vita ny mahakasika anazy.
mety misy olo amin'ny teny hoe zahay efa tao tamin'ny andro voaloha tao ihany koa tamin'ny andro faharoa manina mbola tsy navoaray kasika tamin'Andriamanitra tadriva mbola afaka misy fanantenana ho anao androany andriny manaraka fa tsy nahony Jesosy izany teny nataony izany fa hoy izy tamin'ny mpanapaka ny sinagoga aza matahotra mino fotsiny ihany halleluja zay koa ny zavatra tiako ambara aminao androany mino fotsiny ianao mbola tsy tara be tsisy toe-javatra na situation zay hoe ambony loatra ka tsy afaka iasan'Andriamanitra ny anaran'i Jesosy Kristy manana hery any an-danitra eto an-tany ary any ambany tany noho izany mino fotsiny ianao aza mamototra ianao aza mifantoha ianao mifantohatrany ianao mifantohatrany ianao amin'ny zavatra rehetra tranga androany ny malemy afaka mandeha indray ny maty afaka velona indray androany jamba afaka mamiratra okay ianao tsy atahotra ihany koa fa mino fotsiny ihany amin'ny fotoana ianao mandray anjara amin'izao fotoana izao okay hiakatra ny finoanao ary rehefa tonga aminao ny teny hoe mitsangana ianao fa sitrana dia mitsangana ianao mietsehanao amin'izay teny izay mietsehanao amin'ny finoana dia hitanao fa azo vokatra ianao arabaina indray ianao androany amin'ity andro fahatelo ny healing stream miaraka amin'ny Pastor Christy ary te hijery ampiseho anao ny jeritodika nitrangana tamin'ny andro voaloha sy faharoa tiako ianao hifantoka tsara anaraka an'izao fandaharan'izao tahin'Andriamanitra manokana ianao apatsahivina moa fa nanomboka tamin'ny Zoma teo healing stream niaraka tamin'ny Pastor Chris ary nanomboka tamin'izay dia efa tena hoe sapahitanana ny kasik'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'olona efa betsaka ny olona nijoro vavolombela tao anatin'izany rehefa nampiasa ny teny lehilahin'Andriamanitra rehefa nivavaka ho an'izy ireo Andriamanitra rehefa namindroaka ny demonita amin'izy ireo Andriamanitra dia sitrana ny olona rehetra tonga tao amin'ny toerana io tena tao tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra nanova fiainan'olona na sitrana ny olona marary nanafaka ny olona araka ny hitantsika io betsaka ny olona manerana an'izao tontolo izao nandray anjara tamin'io fandaharan'io nanomboka tamin'ny Zoma omaly sabotsy ary ny androany mba ahafahan'izy ireo mahazo kasika satria nentanentana izy ireo te ahazo kasika avy amin'Andriamanitra te hiaina amin'ity zavatra goavana ataon'Andriamanitra ity ary ty fandaharan ity dia tena hoe mitondra fiantraikany maro teo amin'ny fiainan'olona maro araka ny hitantsika Pastor Deola nanokatra ny fandaharana hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny androany izy miteny hoe misy hery ao amin'ny fanasitranana misy hery eo amin'ny fahasalamana ary androany ianao afaka nikasika amin'izany sakafo mifonao amin'ny fotoantsika miankoka amin'ny fotoantsika midehitra ary naiza misy ianao dia hamangy anao ny kasik'Andriamanitra ankehitriny dia efa mirotsaka ny fanasitranana amin'ny fotoana rehetra mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny tanàna rehetra amin'ny firenena rehetra efa mikasika fiainan'olona maro izany fanasitranana izany amin'izao fotoana izao any firenena manerana an'izao tontolo izao voninahitra ao an'Andriamanitra ary tao anatin'izany tao anatina fidezana ihany koa ny entina nanombohana ny fandaharana araka ny hitantsika dia tena nientanentana tokoa ny olona tao anatin'izay atmosfera izay tena niavaka ny fiderana niavaka ny fiankofana satria ilay Jesosy Kristy mpanjaka nomem-boninahitra halleluja tena feno fifalinany tao feno tena atmosfera tena niavaka feno voninahitra ary tena nahazo anjara tamin'izany ny olona rehetra nandray anjara halleluja betsaka ny olona nientanentana tamin'io fotoana io ary nanangana ny finoana izy ireo indray tamin'ny fotoana ny mpanompon'Andriamanitra nizara karazana fijoroana vavolombelona maro halleluja nanambara sy nampianatra an'izy ireo hoe tahaka ny ahoana ny tokony hahafahan'izy ireo miomana tahaka ny ahoana ny hahafahan'izy ireo mandray ny fanasitranana milaza lehilahin'Andriamanitra eto hoe androany ianao ny azo nikasika avy amin'Andriamanitra eo aminao ny herin'Andriamanitra ny zavatra tokony ataonao fotsiny rehefa miteny lehilahin'Andriamanitra mitsangana ianao ataova ny zavatra tsy vitanao teo aloha dia ataova izany satria amin'ny fotoana ianao manao an'izay dia mandray ny kasika avy amin'Andriamanitra sitrana tokoa ianao raha manatanteraka an'izay halleluja nentanentana ny olona betsaka ny olona voakasika tao izay nandray fanasitranana sy fahagagana tamin'Andriamanitra nijoro valivombely araka ny hitantsika mientanentana tokoa izy ireo halleluja satria nanao zavatra goavana teo amin'ny Andriamanitra rehefa nivavaka hoe Pastor Christy tena feno finoana aho rehefa nahita an'ilay fijoroana vavolombelona mifoatra teo dia hoy aho hoe rehefa niteny lehilahin'Andriamanitra hoe ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aokenao ho sitrana dia rehefa avy eo nalako tokoa
nalaky tokoa fiatraika an'izay teny zay. Now you gotta check. Dia rehefa eo pasteur anteny hoe afaka jerevanao a taiza le toerana na le partie tamin'ny vatanao sy tran'Andriamanitra. Dia satria moa zahako nisy bande nisy bay tamin'ny tongotrako dia nalaiko ny entiny tapahako iny bande iny afahako mahita le tongotra hoe sitrana ve sa tsy sitrana. Ary rehefa nataoko zany sikafako ny masoko dia sitrana tanteraka ny tongotra. Halleluja, araka ny hitantsika amin'ny sary. Niasa tokoa Andriamanitra tahaka ny io izy teo aloha, fa tamin'ny fotoana izy nietsika tamin'ny finoana, tamin'ny fotoana izy nietsika tamin'ny ten'Andriamanitra dia nandray ny fanasitranana izy. Halleluja, halleluja. Ianao ihany koa amin'ny fotoana ianao mietsika amin'ny ten'Andriamanitra androany afaka mandray ny fahagaganao ianao. Ty olona anankiray ity olona nalemy izy tsy maintsy nandeha tamin'ny chaise roulante foana izy. Ary izy io mijoro vavolana hoe lafa efa sitrana somatsara izy. Mitantara izy hoe tany amin'ny hospitaly ahako. Dia nisy olona niresaka tamina mahakasika ny healing stream. Dia tonga ahako nandray anjara tamin'io, nanoratra anarana aho. Ary tonga tamin'ny toerana io mihitsy nisy centre ny vonjeko dia nandray anjara ny vantana tamin'io aho. mukire indwara abafite ubugwayi n'ubumuga bwose mukire mwakire gukira. Nahise mpaguruka mu izina rya Yesu ndavuga ati ndakize. Ary rehefa nivavaka pastor Chris hoe ny olona manerana an'izao tontolo izao afaka manao ny zavatra tsy vitanao teo aloha, raha tsy afaka mandeha ianao dia mandeha any, raha tsy afaka mitsanga ianao dia mitsangana ka mandeha any. Ataovy zany dia nietsika tamin'izay teny izay ankehitriny araka ny hitanao io efa mandeha saoma tsara ankehitriny voninahitra ho an'Andriamanitra. Ankehitriny dia misaotra an'Andriamanitra ary misaotra ny lehilahin'Andriamanitra pastor Chris fitaovana nampiasain'Andriamanitra hitondra an'izay fanasitrana an'izay teo amin'ny vatako. Betsaka dia betsaka tokoa ny fijoroana vavolombelona ny tranga araka ny hitantsika. Misy olona mitondra tatitra avy any amin'ny dokotera mihitsy manapirofo hoe tena sitrana tokoa izy ireo. Tamin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra nanomboka mivavaka ho an'ny olona tsirairay avy dia teo ihany tokoa azo antoka fa mitondra fiovana teo amin'ny fiainan'ny olona izy. Teo izy nanomboka mivavaka ho an'ny olona tsy salama dia nahazo kasika izy ireo, afaka izy ireo, sitrana tanteraka izy ireo, miverina tamin'ny laoniny ny fiainan'izy ireo. Halleluja. Nandroaka ny demoni izy ary hitantsika fa tsy nahatanty ny fanatrehan'Andriamanitra ny fanahy ratsy. Tsisy fanahy ratsy afaka mijoro eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra mivavaka ho an'izy ireo, mamototra ny ositra amin'izy ireo dia sitrana avokoa izy ireo, mandray ny kasika avy amin'Andriamanitra izy ireo, voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Araka ny lazainy soratra masina ao bokin'ny Salamo 7:120 hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Tahaka izany ihany koa ny zavatra mitranga tamin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra namototra ny teny, tamin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra ny teny hoe afaka ianao nasitrana ianao dia izay ihany tokoa tanteraka teo amin'ny fiainany. Noho izany amin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra ny teny aminao androany hoe sitrana ianao dia ataovy azo antoka hoe raisinao izay naiza misy ianao amin'izao fotoana izao. Raha afaka mitranga eo amin'ireo olo ireo ny zavatra mitranga dia afaka hitranga eo aminao ihany koa. Tsisy aretina tsy hain'Andriamanitra sitranina. Andriamanitra afaka manova ny fiainanao androany. Andriamanitra afaka manafaka anao androany. Andriamanitra afaka mikasika anao androany. Amin'ny fotoana ianao mino an'izay dia afaka nitranga eo amin'ny fiainanao izany. Sakafo ny fonao fa afaka nitranga eo amin'ny fiainanao izany. Halleluja. You're free. Ny olona efa tsy afaka mandeha intsony vitan'Andriamanitra mampandeha azy indray. Halleluja. Hitantsika fa mijoro vavolombelona ny olona rehetra. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Tao anatin'izay ihany koa lehilahin'Andriamanitra nivavaka ho an'ny olona izay tsy tonga teo amin'ny toerana io, izany hoe tamin'ny alalan'ny olona avy any ivelany mety ny ambavaka natsony ny anaran'izy ireo. Tahaka ny Shadraka avy any Uke, ambarako ny demoni mivoaka aminao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, sitrana ianao. Halleluja. Natalia, afaka ianao, sitrana ianao. Eny sitrana tokoa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avy any Canada ty olona iray ity, voan'ny cancer izy eto lehilahin'Andriamanitra manambara hoe maty vonoany izay cancer izay.
cancer miala amin'ny vatany ianao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nioma miadana miala aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Sitrany ianao ankehitriny. Nioma miadana amin'ny vatanao dia tsy natao hitoetra ao fa ravana zany ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto ny fanahin'Andriamanitra anatsimbadimbadika amin'ny fiainanao. Miasa eo amin'ny vatanao, miasa eo amin'ny fiainanao. Haleluya. Ary ny olona rehetra izay nandray anjara manerana an'izao tontolo izao teto ny lehilahin'Andriamanitra nivavaka hoe nibaiko ny aretiny, nibaiko ny fanaintenany hiala sy hitsahatra, nibaiko ny olona ny sofina marenina hiala, ary nibaiko ny olona masy ny olona tsy mahita mba hahiratra. Teto izy nanambara ary niteny mafy ny aretina miala ka nizara ny hery tamin'ny olona rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Betsaka ny fijorona vavombe tahaka ny hitantsika ity zao avy any Chine sitrany cancer, ty avy any Alemana narena dia afaka maheno izy ankehitriny, ty avy any Alemana ihany koa nalemy tsy afaka nandeha ankehitriny afaka mandeha, ty avy any Nigeria, Nambia, hitantsika Kazakhstan firenena manerana an'izao tontolo izao nandray anjara avokoa ary dia nahazo kasika averina trano fa tsy maninana aiza misy ianao. Na eto Madagasikara ianao na toerana hafa afaka mandray ny anjaranao ianao androany. Haleluya. Araka ny hitantsika olona tsy afaka nandeha izy teo aloha fa afaka mandeha izy ankehitriny. Eto betsaka ny olona nijoro vavolombelona, tanisany karazana firenena ny olona nijoro vavolombelona izay voarain'izy ireo. Haleluya. Tahaka izay ny Cameroun. Ty avy any Côte d'Ivoire, tafiditra ao ny Pakistan, tafiditra ao ny Inde. Ty anankiray ty tsy afaka nampietsika ny taolana iny izy fa ankehitriny afaka manatanteraka. Ty anankiray ty tsy afaka nandeha araka ny hitantsika io mitondra tehany izy teo aloha fa afaka mandeha izy ankehitriny. Ty indray avy any Mongolia, olona zay tsy afaka nandeha hatramin'ny naterany ankehitriny izy nanomboka nandeha voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Ary sika tokoa dia mandeha avy ao amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Haleluya. Miasa ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay mbola manasitrana no anasitrana sy hikasika anao raha tonga eto anao androany dia fantaro fa tsy very anjara ianao. Ianao no olona hijoro vavolombelona manaraka. Ok, anao hifantoka tsara sakafony aminao tahin'Andriamanitra manokana ianao. Haleluya. Dia izay n'Andriamanitra vonona venao androany andray ny fahagaganao. Haleluya. Ianao Jesosy Kristy ilay tsy niova omaly anio ary mandrakizay. Ary te hampahery anao androany. Raha tsy salama ianao dia alaivo sary na raha tsy afaka nandeha ianao dia alain'olona sary na hoe filmena vidéo kely raha ilainy izay. Satria ianao hijoro vavolombelona rehefa eo. Dia eto te hanararaotra mahakasika an'ilay vavaka maneran-tany indraisan'i Pastor Chris tamintsika patsiahivina fa amin'ny zoma zao izy manomboka amin'ny 25 ka hatramin'ny asabotsy 26. Apatsiahivina fa efa nanomboka tamin'ny 2020 tsika nanomboka ny vavaka maneran-tany ty iarahana amin'ny Pastor Chris. Ary ty dia famalitsika ny toro lalana avy amin'ny fanamasina atonga antsika hitsangana, atonga antsika hivavaka amin'ny zavatra rehetra mitranga manerana an'izao tontolo izao. Mino fa tsikaritra fa nisy kosa ny fiovana hatramin'ny fotoantsika nijoro hivavaka. Andraikitra antsika mahatonga ny fandriampahalemana eo amin'ny firenena ka izay mihitsy natonga n'Andriamanitra nanoro lalana lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris hanangana an'ity vavaka maneran-tany ity. Ka noho izany zava-dehibe mihitsy ny andraisanao anjara amin'izany. Tokony mandray anjara ianao amin'izany satria antsoin'Andriamanitra ianao andray anjara. Andriamanitra mihitsy naniraka antsika hivavaka ho an'ny firenena, hivavaka ho an'ny mpitahika, hivavaka ho amin'ny fanjakana. Dia izay ny zavatra tokony ataontsika. Rehefa mahita zavatra mitranga manerana amin'ny firenena tsika tsy afaka ny hoe hikipy fotsiny mody tsy hijery an'ireny fa ny zavatra tokony ataontsika hijoro amin'ny vavaka manao intercession, vavaka fanelanelana. Satria fantaro fa ny vavaka ataontsika no manakana ny asan'ny fahavalo. Amen. Ka izay mahatonga antsika hoe militsika mandray ny anjarantsika, ny anjaranao tsotra ny angatahana aminao mivavaka miaraka miaraka mivavaka amin'ny mpikambana rehetra manerana an'izao tontolo izao, miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris averina hatrany amin'ity zoma ity ilay izy amin'ny 25 ka hatramin'ny 26 sady misy fifadikanana amin'io misy fandarana manokana mihitsy amin'io misy mpanompon'Andriamanitra izarany tenin'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny fiderana sy ny fiankohofana. Marina moa izany fa 24 heures izy ity, izany hoe 420 ora tsy akijanona ao anatin'izay vavaka izay. Fa ny fifadikana kosa maraina ka hatramin'ny 9 ariva
amin'ny zoma ianao maraina ianao mifadiana ka hatramin'ny enora ariva dia ny sabotsy ihany koa ianao maraina ka hatramin'ny enora ariva ao aorianany amin'ny enora zany ianao afaka misakafo ao. Tika ianao hijery amin'ity video manokana ity mame antsika antsipirian'izay programme zay. Amen. We are in the closing phase of the church age. Isika dia efa araka ny soratra masina dia efa mamarana ny vanim-potoana ny fiangonana. Amen. Ary ny Baiboly dia miteny amintsika ny zavatra hitranga amin'izao vanim-potoana faran'izao mila fantatrao zany. Raha tsy mivavaka tsika, raha tsy mila mivavaka tsika mba ahafahantsika mandrava ny asan'ny maizina. Mivavaka dia tena ilainy. Jesosy ny teny tamin'ny mpiandana hoe miambeny ary mivavao, miambeny ary mivava ianao mba tsy ho voafitaka ianao na hoe mba tsy ho variana ianao. Tsy fotoana tokony atorian'ny fiangonana intsony zao andro faran'izao. Tsy tokony hoe tsika matory no tratra ny tompo fa mila mivavaka zasy ianao. Halleluja. Ok, ianao andray anjara miaraka amin'ny Pastor Chris apatsahivina trany averina trano hoe amin'ny zoma 25 tika hatramin'ny asabotsy 26 ty 24 heures 4 ora izay fivavahana izay fa ny fifadikanana ny tapahantsika amin'ny enora ariva dia toizantsika indray ny asabotsy maraina ary tapahantsika amin'ny enora ariva. Tahin'Andriamanitra manokana ianao. Hiditra amin'ny fiankofantsika amin'izao fotoana izao.
eto amin'izao toerana izao ny fanatrehan'Andriamanitra hitondra fiovana amin'ny fiainanao. Ny tanany mahery no mikasika anao amin'izao fotoana izao. Fantary fa izao ny fotoananao. Izao tokoa ny fotoananao. Halleluja. Ambarao hoe eto ny fanatrehana. Ambarao hoe eo amin'ny toerana misy anao ny fanatrehany ankehitriny. Hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Ambarao izany fahamarinany teny izany. Halleluja. Tanany mahery no efa mikasika anao amin'izao fotoana izao. Ary ambarao amin'ny vavanao hoe androany ny fotoananao, izao ny fotoananao. Anao anana izay fatakarana izay foana hoe naiza misy anao ankehitriny. Eo aminao eo Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao izy androany. Halleluja. Eny tokoa ny tanany mahery no efa mikasika anao amin'izao fotoana izao. Izao ny fotoananao. Eny tokoa izao ny fotoananao. Halleluja. Sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Mifalia ianao. Mifalia ianao ankehitriny. Efa eo aminao fanasitranany. Satria ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy no eo aminao ankehitriny. Naiza misy anao. Eo aminao ny fanatrehany. Mifalia ianao amin'izany. Mifalia ianao amin'izany. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Mifalia ianao amin'izany. Eto koa fanatrehan'Andriamanitra. Eo aminao fanatrehan'Andriamanitra. Mifalia ianao ny amin'izany. Miteneny ianao amin'ny fiteny tsy fantatra amin'izao fotoana izao. Miankopy ianao aminy. Sakafony aminao manontolo aminy androany. Afaka manova ny tantaranao izy androany. Inona zavatra trehanao. Miovy izany androany. Mifalia ianao amin'izany. Halleluja. Eto ilay fanatrehany mahery. Eto izany fanatrehany izany hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Ny tanany mahery no efa mikasika anao amin'izao fotoana izao. Izao ny fotoananao. Tsy rapiso fa izao ny fotoananao. Amin'ny fotoana ianao tonga eto fotsiny dia androany fotoananao. Ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy no efa eo aminao ankehitriny. Hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Hitondra fiovana eo amin'ny toe-javatra misy anao io. Izay tanany mahery izay no eo aminao ankehitriny. Izao ny fotoananao. Sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Mifalia ianao amin'izany. Mifalia ianao amin'izany. Ny fanatrehan'Andriamanitra mihitsy no eo aminao eo androany. Mifalia ianao androany. Eto tokoa ny Tompo Jesosy androany. Manantona anao izy androany. Naiza misy anao eo izy androany. Mitsangana ianao ary mifalia amin'izao fotoana izao. Eto ny Tompo Jesosy androany. Mikasika anao izy androany. Naiza misy anao. Mitsangana ianao ary mifalia eo anatin'izany. Eto ny Tompo Jesosy ankehitriny. Manantona anao izy ankehitriny. Naiza misy anao. Mitsangana ianao ary mifalia. Eto Jesosy Kristy. Eo aminao izy ankehitriny. Naiza misy anao. Eo izy. Mitsangana ianao ary mifalia. Sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Sitrany ianao androany. Mifalia ianao amin'izany.
Mifalia anao amin'izany. Fanatrehan'Andriamanitra mihitsy no eo aminao androany. Mifalia anao. Mifalia anao. Halleluja. Ity atana mafy ho an'Andriamanitra tsika. Halleluja. Mendrika an'izay tokoa izy. Ao anatin'ny fiankofanatrantsika ankehitriny, fantotanteraka ianao. Tadio fa eo aminao eo izy ankehitriny, miaraka aminao eo izy ankehitriny, eny, ao anatinao izy ankehitriny. Masitsika efa nahita ny fiasan'Andriamanitra mahery sy ny tanany, izay mikasaka ny olona maro. Tsika efa nahita fahagagana. Tsika efa nahita fanasitranana ny tranga. Efa nahita malemy nandeha nitsamba mahiratra ary ny maty mitsangana maty. Izay fanahy izay ihany no mbola miasa ankehitriny. Halleluja. Ambarao efa nahita ny asan'Andriamanitra mahery ianao ary efa nahita ny fiasan'ny tanany. Ambarao zany ankehitriny. Ambarao efa hitanao ny fahagagana nataony sy ny fanasitranana nateriny. Efa hitanao ny malemy mandeha nitsamba mahiratra maty nitsangana tamanjo. Ary izay fanahy izay ihany no miasa ankehitriny. Halleluja. Eny tokoa. Efa hitatsika izay asan'Andriamanitra mahery izay. Efa hitatsika ireny fijoroana vavolombelo ireny. Ary mbola izay ny zavatra hitranga androany. Efa nahita ny malemy mandeha tsika mijamba mahiratra ary ny maty mitsangana. Izay fanahy izay ihany no miasa amin'ny vatanao ankehitriny. Halleluja. Afaka mitranga eo aminao koa zany. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy. Halleluja. Dia misy ny fiovana ankehitriny. Ankehitriny izay fiovana izay amin'ny fiainanao. Raiso androany fahagaganao ankehitriny. Raiso zany. Fantaro fa sitrany ianao androany. Amin'ny anarana maherin'i Jesosy Kristy no misy fiovana eto androany. Misy fiovana eto androany. Misy fiovana eo amin'ny fiainanao androany. Raiso izay fahagagana izay ankehitriny. Eny. Sitrana tokoa ianao ankehitriny. Raiso izay fahagagana izay androany. Sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Tsisy tian'Andriamanitra atao androany. Eny, ianao io mihitsy zany resahanteny zany. Sitrany ianao androany. Efa samy nahita avokoa tsika ny asa maherin'Andriamanitra. Nahita ny fiasan'ny tanany. Efa nahita fahagagantsika. Fahagagana tsy misy fiafarana. Malemy mandeha nitsamba mahiratra. Eny na maty mitsangana maty azy. Ary izay fanahy izay ihany. Izay no miasa amin'ny vatanao ankehitriny. Miasa eo amin'ny fiainanao. Misy fiovana ao eo amin'ny fiainanao androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Raiso ny fahagaganao ankehitriny. Eny, sitrana tokoa ianao. Halleluja. Raiso ny fahagaganao androany. Halleluja. Ankehitriny ianao no mandray an'izay. Sitrany ianao ankehitriny. Sitrany ianao ankehitriny.
raisy fotsiny zay teny zay ho anao androany de afaka miasa eo amin'ny fiainanao raiso ankehitriny zay teny zay de hitanao fa sitrany ianao raisy zay fahagaganao zay androany eny raisy zany ankehitriny eny sitrana tokoa ianao Hallelujah, hallelujah. Mendrika andera ny tompontsika. Glory, glory, voninahitra ho an'Andriamanitra eny tokoa raisy ny fahagaganao ankehitriny sitrana ianao androany zay ny ten'Andriamanitra ho anao androany de rain'Andriamanitra tena feno fitahiana tokoa itsika androany mahita an'ireny fijoroana vavolombelona ny asa maherin'Andriamanitra reny manerana an'izao tontolo izao tena mahatalanjona ary feno fankasitrahana an'Andriamanitra ny amin'izany dia nokana fotoana ihany koa za izy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fizarana ny fijoroana vavolombelona izay efa voaray hatramin'izay ka tiako ianao androany ity tanana mafy andray ihany koa ny tompona andraikitra iray eto Révérend Tom tia tanana mafy ho azitsika ary ato amin'ny akaviako ato ihany koa dia misy ny lehilahin'Andriamanitra mahery Révérend Ray ity tanana ho azy ihany koa tsika amin'izao fotoana izao Hallelujah. Now we're going to be sharing testimonies and what we're doing really is giving glory to God. Izara vavolombelona tsika ny zavatra ataontsika dia anome voninahitra an'Andriamanitra. Amin'ny fotoantsika mizara an'ity fijoroana vavolombelona ity dia hitanao fa entanentana ny finoanao hitsangana indray ny finoanao hijoro indray ianao ary izay mihitsy ny tena tanjon'ity fijoroana vavolombelona ity marihana fa tena hoe fijoroana vavolombelona maneran-tany mihitsy ny voaray fa ny sasatsasany amin'izy ireo ihany no afaka zaraina eto noho ny fotoana makasitraka tompoko na me amin'ny fitenenana misaotra noho ny fahafahana nomenao dia hisaotra ihany koa ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris makasitraka tompoko noho ny healing streams indrindra tamin'ity fandarana manokana ity izay tena hoe tsy mbola nisy ohatr'izay kosa hatramin'izay nanomboka tamin'ny zoma asabotsy izao tontolo izao tena efa nientanentana avokoa betsaka loatra ny fijoroana vavolombelona efa voarainay ary tena mino fa mandra-piverenan'i Jesosy Kristy angamba mbola tsy voaisany fijoroana vavolombelona voaray hatramin'izay pastora tena misaotra mitondra fanantenana ho an'ny olona maro misaotra mino an'Andriamanitra ary misaotra mino tenin'Andriamanitra misaotra anao satria sitrana ny olona betsaka ny olona efa rava mitsangana indray misaotra betsaka anao zay satria ianao mitondra an'izay tenin'Andriamanitra zay sy ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra misaotra anao mitondra ny fitiavan'Andriamanitra aminay tiako be ianao tompoko dia rain'Andriamanitra mientanentana ny atao amin'ny fanahiko ato mino fa mientanentana ihany koa ianao amin'izao fotoana izao ndao aritsika anomboka izarana an'izay fijoroana vavolombelona izay ary amin'ny fotoana ianao miaino an'izay fijoroana vavolombelona izay dia aoka ny finoana ao anatinao hientanentana mihitsy ifo ahafahanao mandray ny anjaranao ihany koa fantary fa matoa afaka nataon'Andriamanitra tamin'ireo olona mijoro vavolombelona ireo izany zavatra izany dia afaka ataon'Andriamanitra aminao ihany koa raha mino fotsiny ianao raha mino ianao dia afaka mandray an'izay fantary androany ny andronao teneny hoe androany ny androko Republic of Ireland. This is Bridie. Ty fijoroana vavolombelona anankiray amina nosy anankiray. 75-year-old lady who has suffered dimy amby fitopolo taona ty raha matoa ty for 10 years. Narary foana ny teo amin'ny valahany teo nandritry ny 10 taona ka nahatonga azy tsy afaka nandeha. Zany hoe lasa mila bataina foana izy mila pina satria tsy afaka mandeha ary efa nanao fandidina efa nanao opération maro izy dia omaly izy rehefa nivavaka ho anazy ny lehilahin'Andriamanitra ka moditra tenin'ny fanasitrana dia nitsangana izy ka nanomboka nandeha halleluja afaka hitantsika io feno fifaliana tokoa izy nandray kasika avy amin'Andriamanitra halleluja tsara loatra ny Andriamanitra ivavahantsika halleluja 10 taona be izao izy tsy afaka nandeha ankehitriny izy mientanentany voninahitra ho an'Andriamanitra eny tokoa
All the pains are gone. Efa niala avokoa ny fanaintainana, afaka mitsangana izy, afaka mandeha, afaka misaoty, ary afaka mihazakazaka voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Niverina tamin'lohan'ny fanantenana eo amin'ny fiainana, izay ihany koa nitranga eo amin'ny fiainanao androany. Mbola misy an'ity anankiray ity avy any Norway inoy tsara. Avy any Patricia no mijoro vavolombelona. Eritaona laza zay tratra ny tumeur Patricia, dia tena nisy fiantraikany ratsy be teo amin'ny vatany zany, narary loha foana izy, tsy afaka nandeha tongotra, tsy afaka nanao ninina, fa omaly rehefa nandray anjara tamin'ny Healing Streams izy, dia nandray ny fanasitranany rehefa mivavaka tamin'ny Pastor Chris, tampoka teo afaka nandeha izy. And which as at yesterday she was unable to do, but thanks be unto God. Ankehitriny izy afaka mandeha soamantsara sy manatanteraka ny zavatra tokony ataony amin'ny tena, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ito le olona mijoro vavolombelona teo. Eritaona zay eritaona zay nisy tumeur tao amin'ny atidohany tao. Eritrereto efa natao opération izy tao amin'ny lohany io, fa tsy nanova ninina zany rehetrarehetra zany. Sanisany zany hoe tumeur anatin'ny atidohanao zany. Ary zay dia nitondra fiantraikany be teo aminazy zay, fa omaly izy rehefa nandray anjara tamin'ny fandaharana niaraka tamin'ny Pastor Chris. To take me out to pray for me in the Ary nivavaka tamin'Andriamanitra mba ho tonon'ny Pastor Chris manokana mihitsy mba afaka mahazo vavaka, ary izay tokoa zavatra nitranga. Ary ankehitriny afaka mandeha, zavatra tsy afaka nataoko zany. Wow, afaka nitanao feno fifaliana tokoa izy, afaka manatanteraka ny zavatra tsy vitany teo aloha. Haleluya. Please, can they finish it, because the husband says something I want them to. Afaka miondrika izy ankehitriny, afaka manao ny zavatra rehetra tsy vitany teo aloha. Mampientanentana tokoa mahita zavatra tahaka izao. Where the husband was saying, he was thanking Pastor and telling Pastor that this is a miracle that as at yesterday. Nisaotra ny lehilahin'Andriamanitra moa izy teo hoe teniteny hoe tia fahagagana tokoa, satria tsy afaka nataony io zavatra io alohan'ny nandraisany anjara tamin'ny Healing Streams. Tia indray fijorona vavolombelona ramatoa iray zay niaina fanaintainana tao amin'ny lamosiny tao, ka avy ao an-damosiny dia teo amin'ny tratrany ihany koa nisy fanaintainana be, natonga tsy afaka nanao nininy, tsy afaka nandeha, tsy afaka nietsika. Fa tamin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra nivavaka ho azy dia eny hoe nisy zavatra niala teo amin'ny vatany, dia afaka mandeha soamantsara izy androany, afaka miondrika, tsy maheno fanaintainana tsony, efa niala avokoa ny fanaintainana rehetra, voninahitra ho an'Andriamanitra. Tsy afaka nanao ninina mihitsy tamin'izany satria nanaintainy, fa rehefa nitory teny pasteur omaly le fanaintaina teo ambany teo amin'ny tratrany io sy tao amin'ny lamosiny, fa ankehitriny izy afaka miondrika, voninahitra ho an'Andriamanitra. Okay. Iny ary. I still have more to share. You ready? Mbola betsaka no zaraina eto vonina ve ianao, mbola ao ianao io Now hear this. This is from Abuja, the federal capital territory of Nigeria. Mr. Michael, a 69-year-old medical doctor, lost his memory in the 90s due to an accident. Nisy accident nahazo anazy dia very tadidy izy, dia tamin'ny fotoana lehilahin'Andriamanitra nivavaka tamin'ny omaly, dia miverina tamin'ny laoniny fitadidiana iny, zany hoe ny mémoire miverina tamin'ny laoniny indray. Haleluya. Mr. Joseph, a 61-year-old man, dia ny ralahany zay raiky amby enimpolo taona voan'ny cancer, tsy afaka nandeha, dia rehefa nasikasika tamin'ny lehilahin'Andriamanitra izy dia tonga taty am-piangonana izy ireo tandroany, voninahitra ho an'Andriamanitra. Now I have a few from Brazil. Dia ity mbola misy fijorona vavolombelona avy any Brazil. From Nivea Cruz.
Rehefa nikasika ny écran izy tamin'ny lehilahin'Andriamanitra nivavaka dia teony eo ihany izy na sitrany ny dépression sy fanentenana tamin'ny tandany ihany tongony sy ny lamosiny. Halleluja, voninahitra ho an'Andriamanitra. Mbola misy iray ihany koa avy any Brésil ihany. Hoy izy nandritry ny roa taona izy naheno fanentenana tamin'ny vatany rehetra ary misy mivonto mihitsy ary dia ny tongony anankiray malemy tsy afaka nietsika intsony. Vehivavy izy ito dia androany nefa omaly zany io rehefa nivavaka Pastor Chris dia eniko ny herin'Andriamanitra nifindra taty amiko taty ary le fivontosana sy fanentenana tonga dia nanjavona avokoa ka afaka niazakazaka tsy naheno fanentenana intsony. Voninahitra ho an'Andriamanitra, sitrana tanteraka. Halleluja, voninahitra ho an'Andriamanitra. Zay fotsiny mahafinaritra. Halleluja. Ty indray Gabriel avy any Brésil ihany nivavaka ty olona iray ty mba hiala ny fanentenana tamin'ny lohalikany. Izy nandeha tao anaty bus tao anatin'izay izy na eny mikasika avy amin'Andriamanitra sitrana tanteraka niala ny fanentenana. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Mbola misy olona anankiray izay tsy afaka nitsangana noho ny fanentenana tao amin'ny lamosiny fa rehefa nivavaka Pastor Chris dia na eny ny zavatra nikorina tao amin'ny lamosiny tao ary tao aorianan'izay dia tonga dia nitsangana izy ary afaka nandeha indray. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Eritrereto hoe zany santiona ny fahagagana ny tranga omaly sy afaka omaly. Ary rehefa nambara ny lehilahin'Andriamanitra foana raha nandray kasika avy amin'Andriamanitra ianao mijoroa vavolombelona ianao mba ampafantaro anay ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Tadio fa ny fotoana ianao manao an'izay dia manome voninahitra an'Andriamanitra. Zay mazava-dehibe azy noho izany androany tsirairay avy aminareo. Tsirairay avy aminareo izay mbola manantena miandrandra kasika avy amin'Andriamanitra dia tadio fa androany andro fahatelo. Baiboly miteny antsika hoe amin'ny fotoana ianao manana finoana dia afaka tanteraka eo aminao ny zavatra rehetra. Baiboly dia niteny mahakasika ny vahoaka maro izay nandidina ny tompo dia izy ireo dia tsy salama. Dia betsaka no mikasika anazy satria fantatry izy ireo afaka nanasitrana izy ireo dia hoy ny soratra masina hoe Jesosy Kristy nanasitrana ny olona rehetra tao, ny vahoaka tsy salama rehetra tao. Baiboly miteny hoe Jesosy Kristy ilay tsy niova omaly anio ary mandrakizay raha afaka nitranga zany tao anatin'ny soratra masina dia mbola afaka mitranga zany ankehitriny. Ny herin'Andriamanitra afaka mamangy anao naiza misy anao amin'izao fotoana izao. Naiza misy anao amin'izao fotoana izao na anaty bus na anaty fiara na any trano na ny ambony sambo ianao tsy maninona afaka mandray anjara ianao afaka mikasika sy mamangy anao ny fanahin'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra androany. Naiza misy anao ninona fahatsapana enao amin'ny vatanao aza matahotra ianao aza mifantoka amin'izay akory ianao fa mifantoha ianao amin'ny zavatra voaray anao androany. Mifantoha ianao hoe androany no fotoananao. Mifantoha ianao amin'ny hoe androany ianao no hijoro vavolombelona. Tsy zavatra tsy hain'Andriamanitra tao. Mahakasika anao io dia iova io androany. Ny situation toe-javatra misy anao io dia iova androany. Miomany ianao fa ianao io mihitsy ianao mijery io mihitsy ny hijoro vavolombelona manaraka. Halleluja. Ianao ny olona hijoro vavolombelona manaraka. Itodika ato amin'ny révérend raytsika androany mba mangataka anao hizara aminay. Misaotra tompoko fa mialohan'izay te hisaotra ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fanasitranan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Hatramin'ny noviantsika mbola naheno an'izany hoe izao tontolo izao mihitsy no mivory amin'ny fandaharana tahaka izao. Fahagagana amin'ny firenena rehetra, amin'ny olona rehetra. Na any ambanivohitra arany, betsaka ny olona mahazokasika. Misaotra anao tompoko. Amin'ny fitondranao an'izay fanatrehan'Andriamanitra sy izay hery izay omena n'Andriamanitra ny voninahitra. Halleluja. Misy témoignage etina fijoroana vavolombelona hozaraiko. Ty avy any amin'ny firenena Arabo. Tao amin'ny vo tao anatiny tao amin'ny vatany nisy olana.
Dia nisy fanentenana ihany koa tao amin'ny lamosiny ankoatran'ilay aretina tsapany tao anatin'ny vatany tao amin'ny voany tao. Fa rehefa nivavaka an'ilay lalàn'Andriamanitra, nivavaka ho an'ny tsy salama, dia nandray nietsika tamin'ny finoana izy, dia zao izy afaka tsy maheno fanentenana intsony, afaka mitsangana ary afaka mandeha. Ndao ny jerentsika e. Io aretina io nahatonga ny taolany lasa manaintaina fanentenana tamin'ny lamosiny tamin'ny vatany rehetra. Ny lombairany moa zany io tsy salama io, nisy fracture. Na dia tokony hipetraka aza tamin'izay fotoana, tamin'izato salama dia tena maheno fanentenana za hoe mipetraka hitsangana manentaina. Ny fihetsika rehetra nataoko dia nanentaina. Fa isaoran'Andriamanitra fa ankehitriny sitranao afaka mandeha amin'izao fotoana izao, voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya. When the Lord turned again the captivity of Zion, we're like them that dream. That's what it is. Sometimes like as if it's too good to be true. Ndraindray ilay izy ohatran'ny hoe tsara loatra tsy mampino fa mampino zany zavatra rehetra zany. This lady is from Germany. Ty olona anankiray ity koa, olona avy any Alemana izay tsy afaka ny naheno mihitsy izy nandritra ny fotoana elaela. Rehefa nanaraka ny healing streams izy dia nandray ny fanasitranana feno ka afaka maheno soamantsara izy ankehitriny, voninahitra ho an'Andriamanitra. Ndao ny ho jerentsika e. Araka ny hitantsika miresaka amin'ity olona iray ity, maheno tsara satria ekeny ny zavatra antanian'ity olona anazy ity. Maheno soamantsara izy, sitrana soamantsara izy ankehitriny. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Araka ny hitantsika amin'izay hoe maheno izy amin'ny sofiny ankavanana. Andramantsika indray koa ny sofiny ankavia, maheno ihany koa izy, voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Hallelujah. Eny tokoa. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. What praises. Zany aneka tena hoe mahafinaritra e. Bringing and giving to the Lord. Zany zavatra ataon'Andriamanitra, ataon'i Jesosy Kristy amin'ny olona rehetra amin'izao fotoana izao, tena mahatalanjona loatra. Pastora tena misaotra betsaka ny amin'izay tompoko. Ty ihany koa mbola misy iray avy any Brésil. This lady has suffered severe back pains. Ty dia naheno fanentenana tamin'ny lamosina nandritra ny fotoana maro. Ary avy eo izy namonjy nanaraka ny healing streams dia nandray ny fanasitrana. Ndao jerentsika amin'ny fijoroana vavolombelona. Araka ny hitantsika hoe nanentaina tokoa ny tao an-damosiny tamin'ny fatra akavia iny. Ary tena nitaintaina mihitsy satria mafy ilay izy tsy miverina tamin'ny laoniny. Fa tamin'ny fotoana ny fotoana ny fiderana dia eniko ny fanatrehan'Andriamanitra nandrakotra ahy ary sitrana tanteraka aho ankehitriny, voninahitra ho an'Andriamanitra. Haleluya. Mbola betsaka amin'ny fijoroana vavolombelona ato. I have 2 hospitals that we set up as nisy hopitaly anankiroa izay natao centre anankiray nahafahan'izy ireo nandray anjara n'ity fandaharana ity. Hopitaly miaramila izay hopitaly izay. And when you say somebody is healed, it's got to be so. Dia rehefa miteny ianao hoe sitrana io olo io dia tena sitrana tokoa raha mihetsika amin'ny finoana. Misy sary ato tsisy olona intsony izay hopitaly izay ankehitriny, voninahitra ho an'Andriamanitra. Wow! Beds here empty. Tsisy olona tsony ao am-pandriana, sitrana avokoa ny olona rehetra. Tafavoaka ny hopitaly, tsy mila hoe tonga aty Nigeria ato ianao miaraka amin'ny lehilahin'Andriamanitra, fa naiza misy anao eny eo amin'ny toerana misy anao io mihitsy dia afaka tonga eny ny herin'Andriamanitra. Tenenina hatrany hatrany hoe tsy misy elanelana zany eo amin'ny tontolon'ny fanahy. Naiza misy anao, ny herin'Andriamanitra izay anareo ny zara fijoroana vavolombelona. Mbola betsaka ny sary tiako aseho aminareo eto. Ty zao olona avy any Afrika Atsimo. Olona tsy salama nandritry ny 20 taona. Omaly rehefa nanaraka ny fandaharana niaraka tamin'ny Pastor Chris izy dia nitsangana teo amin'ny chaise roulante, zany hoe nalemy izy nandritry ny 20 taona. Sitrana tanteraka izy araka ny hitantsika amin'ny sary. Haleluya. Sitrana afaka mandeha izy. Ety ihany koa misy anankiray avy any Rosemary.
skin condition on her nanana palms olana izy that amin'ny started 3 years hoditra ago. Her nandritry ny palms started telo taona reacting to things, zany hoe tsy bringing out pus lasa with niratsiny terrible ny rashes. hoditra niny And a as a ny young girl, it tanany was very painful for her. She tena couldn't nanaintaina ny use her tanany hands tokoa zay properly. She had zavatra to rehetra zay satria cover tsy afaka her nampiasa hands ny with tanany gloves. satria But manaintaina foana ny tanany iny during the araka ny Sunday service hitantsika in amin'ny their church, sary the a pastor prepared them tamin'ny to fotoana receive. lehilahin'Andriamanitra And the very nivavaka ho first anazy day she received her dia tamin'ny healing. andro voalohany iny She izy dia is, efa nandray ny but before you can see fahamasitranany the palms, you can io see those hitantsika amin'ny sary io discolorations a on her io amin'ny palms. ankavia io And a le after, loko her hafahafa palms amin'ny are tanany dia cleaned hitantsika io out. tanany Glory eo to io a God. mehazava trany Hallelujah. And then we halleluja also have voninahitra ho hospitals that an'Andriamanitra have been emptied. dia mbola I misy have ihany koa some pictures. I hopitaly a won't put up the zay efa pictures in sitrana Uganda. avokoa ny olona rehetra araka ny Children's hitantsika eo amin'ny hospital sary empty. voninahitra ho A an'Andriamanitra hospital in tsy Zambia misy empty. marary intsony a Praise the Lord. halleluja Yeah, empty. That is tahaka before izany ihany and koa after. hitanao The io sary hospital teo is aloha io empty. misy Glory olona to dia le God. sary manaraka tsisy ny ala tao Wonderful. avokoa ny olona And then we rehetra also tiako have ianao one ite-tanana ho from an'Andriamanitra amin'izany Sonia, rehetra izany who was halleluja admitted with chest pains and ty breathing anankiray ty problems, indray and she was placed nanaintainany on tamin'ny morphine and tratrany connected to an oxygen tank. nampiasa But as she oxygène participated in foana the izy healing satria streams, sepitra dia immediately rehefa pastor nanaraka ny prayed for everyone and healing asked them streams to place niaraka their tamin'ny hands pastor on where Chris they izy a required healing. dia nametraka All ny the tanany pain teo amin'le stopped and le she's completely fanaintainana off tiany ho the sitrana oxygen. dia io There she is hitantsika eo before nampiasa and oxygène izy after. teo aloha ankehitriny izy sitrana Praise the tanteraka Lord. voninahitra ho Praise God. an'Andriamanitra Now we're going to halleluja just show you some videos from people watching nao ny around the atsika world and very izara expectant for horonantsary today's a meeting. Are you ho an'ny olona expectant? rehetra maneran-tany a Watch manaraka these an'izao videos. fandaharan'izao mientanentana amin'izany ve ianao nda hoarivarahantsika Everybody, my name is Dr. Sharon, and I'm a member of Christ Embassy Isle of Man. I'm here to tell you how excited I am eto about ahita the hiteny healing aminao hoe tena streams, mientanentana tokoa today's mandray anjara episode amin'ity with healing dear streams man ity of God. miaraka amin'ny I lehilahin'Andriamanitra had so pastor many Chris testimonies in the tena past betsaka where the ny Lord has helped. fijoroana vavolombela So I'm really tiako pumped up zara for iny today's episode. So be ready with your dia ok ianao ihany expectations koa list and see ho the vonona return of tsara God dia ok ianao blessings. hientanentana ndray kasika avy amin'Andriamanitra androany irahantsika io ny firenena misy azy a vonona avokoa izy ireo tahin'Andriamanitra ianao pasteur misaotra betsaka amin'ny zavatra ataonao pasteur mientanentana izay a amin'ny fandaharana misaotra pastor Chris no fahafahana ary misaotra anao noho ny amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena misaotra pasteur any Venezuela izy ireo io ny firenena misy azy a ireo ihany koa izy ireo a sy ny mpikambana ao aminy a milaza hoe efa mientanentana tokoa zareo manana fiandrandrana goavana be amin'ny healing stream miaraka amin'ny pastor Chris mientanentana amin'ny fijoroana vavolombela voaraisin'izy ireo ho raisin'izy ireo sy ho raisin'ny olona hafa feno fitahiana tokoa izay a mientanentana izay ny amin'ny androany mankasitraka pasteur noho ny fahafahana indray avy any Pakistan misaotra pastor Chris manatra ny fisaorana amin'ny pastor Chris izy a manome fahafahana ahafahan'izy ireo mandray anjarany healing stream araka ny hitantsika betsaka ny olona mandray anjara any Pakistan amin'izao fotoana izao ary betsaka tamin'izy ireo no efa nanome fiainany an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra areto izy ireo mientanentana vonona izy ireo a ny andray androany a voninahitra ho an'Andriamanitra misaotra pasteur kopa tanana amintsika izy ireo a misaotra betsaka anareo mahafinaritra tokoa mahita zavatra tahaka izany vonona ve ianao mientanentana ve ianao halleluja mizavatra hitranga ho androany aoka ny finoanao hisokatra tahin'Andriamanitra ianao miankoka an'Andriamanitra sika amin'izao fotoana izao asan-drato ny feoanao miresahinao amin'ilay Andriamanitra amin'ilay Andriamanitra ao androany ilay mpanjakan'ny fiadanany ilay mpanjakan'ny mpanjaka ilay tompony tompo ilay Andriamanitra lehibe manjaka eo amin'ny fiainanao
Miresahinao amin'ny Andriamanitra ao androany. Miankofy ianao aminy androany. Miankofy ianao amin'ilay mpanjaka ny fiadanana. Miankofy ianao amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Ilay tompony tompo. Izy ilay Andriamanitra ao. Izy ilay Andriamanitra lehibe mendrika ny fiankofanao ankehitriny. Izy ilay manjaka tokoa. Izy no Andriamanitra mendrika ny fiderana rehetra. Mendrika ny fiankorofana rehetra. Izy ilay Andriamanitra tsy miova. Izy ilay manao fahagagana. Izy ilay manasitrana. Izy ilay mamerina ny laona ny zavatra rehetra. Izy ilay Andriamanitra ny fiainanao. Izy ilay manjaka eo amin'ny fiainanao. Ambarao hoe manjaka eo amin'ny fiainanao izy. Ambarao hoe izy tokoa manjaka eo amin'ny fiainanao. Manjaka tokoa izy. Izy ilay manjaka. Izy ilay mpanjaka ny mpanjaka. Izy ilay manjaka eo amin'ny fiainanao. Izy ilay manjaka eo amin'ny vatanao. Izy ilay manjaka eo amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiainanao. Izy ilay tsy miova. Izy ilay tsy mandao anao. Izy ilay mahatoky hatrany. Izy ilay manafaka anao. Izy ilay miaraka aminao. Izy ilay mitondra fiovana eo amin'ny fiainanao. Izy tokoa ny manjaka eo amin'ny fiainanao. Izy ilay manjaka amin'ny firenena rehetra. Hallelujah. Asandrato ny feonao ankehitriny. Miankofy ianao aminy. Izy ilay mpanjaka ny fiadanana. Izy ilay Andriamanitra feno. Izy ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy no tompony tompo. Izy ilay manjaka eo amin'ny fiainanao. Izy ilay Andriamanitra mahery indrindra. Ambarao hoe tompo hoe manjaka tokoa ianao. Manjaka tokoa izy. Manjaka eo amin'ny fiainanao izy. Manjaka eo amin'ny toe-javatra hatrehanao izy. Izy ilay Andriamanitra mahery. Izy ilay manjaka eo amin'ny fiainanao. Ambarao hoe izy tokoa manjaka eo amin'ny fiainanao. Miresahinao aminy androany. Hallelujah. Sakafo amin'ny fonao androany. Ary miankofy ianao aminy. Izy ilay fahatokisanao. Dia rao ny anarany androany. Mihira ho azy ianao androany. Izy ilay vatolampy sy ary fiarovanao anao.
izy reriany le tokony hoderainao eo amin'ny fiainanao. Ny fiainanao dia natao azy satria izy no tompo ny fiainanao, izy ny mpanjaka ny fiainanao. Ambara ho aminy hoe miramirana amin'ny fonao ary miankofa ianao amin'ny fiainanao ray manontolo. Izy rehefa atokisanao, ny fiderana azy ny tokony ho ataonao hatrany eo amin'ny fiainanao. Izy le vatolampy ijoroanao, izy le fiarovanao anao, ary izy irery ihany ny tokony hoderainao. Ho azy irery ihany ny fiainanao. Eny, satria izy ny tomponao, izy ny mpanjaka ny fiainanao. Izy le fiainana iainanao, izy le zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, izy le nanome anao ny fandresena, izy le antom-pisianao. Eny tokoa izy no antom-pisianao satria izy mahatonga anao eto androany. Izy le fiainana iainanao androany, izy le zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, izy le nanome anao ny fiderana, ny fandresena, ary ny fiainanao dia tokony ho azy izy ihany. Halleluja. Aoka ny fonao imiramirana aminy. Aoka ianao hiankohaka aminy amin'ny androm-piainanao ray manontolo. Tsy androany ihany fa ny androm-piainanao mila miankohaka aminy. Izy le antoka ho anao, ary izy ihany koa le vatolampy ijoroanao. Eny, fiarovanao anao izy. Izy irery ihany mendrika ny hoderainao. Azo ny fiainanao, izy no tomponao, ary izy ihany koa ny mpanjakanao. Izy le fiainana iainanao, izy le zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Eny tokoa, zany tokoa izy. Izy le nanome anao fandresena, izy le tokony ho antom-pisianao. Ambara hoe ianao tokoa ny fiainana iainako tompo. Ianao tokoa ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanako tompo. Ianao le nanome ahy ny fandresena. Miaina ny fiainako anao tanteraka tompo. Ambarao zay. Dia raha izy amin'izao fotoan'izao, miresahinao aminy amin'izao fotoan'izao. Rerao izy amin'izao fotoan'izao. Izy le mpanjaka ny fonao, izy le tianao. Omeo azy ny aminao manontolo. Zay ny zavatra takiny aminao androany. Omeo azy ny aminao manontolo. Rerao izy androany. Izy le mpanjaka ny fonao. Eny, izy tokoa le tianao. Omeo azy ny mahakasika aminao raha manontolo androany. Zay no ilainy aminao. Omeo azy ny fonao ray manontolo androany. Derao izy amin'ny fiainanao. Derao izy amin'ny fiainanao. Izy le mpanjaka ny fonao. Omeo azy ny mahakasika anao ray manontolo. Eny, mahakasika anao ray manontolo.
Resahinao aminy androany. Resahinao ao anatin'izany atmosfera zany. Eto izy androany miaraka aminao. Haleluya. Asandrato ny tananao amin'izao fotoana izao. Miankofy ianao aminy. Aoka ianao hitsaoka aminy androany. Ny fiainanao tokoa dia natao hiderana azy. Izy ilay mpanjaka ny fonao. Tompo, miankoka aminao izahay androany. Voninahitra ao an'Andriamanitra. Dia izahay n'Andriamanitra mandrakizay dory. Eny tokoa. Hiditra ao amin'ny dingana manaraka an'ity fandaharana ity isika. Izara mahakasika ny fijoroana vavolombelona voaray atsika. Miaraka tamin'ny Pastor Chris hatramin'izay. Eto sika dia ite-tanana mafy amin'ny fandraisantsika ny tompon'andraikitra izaran'izay fijoroana vavolombelona izay ndao ite-tanantsika andrayan'ny evangeliste Dr. Eddie Owase. Velona ao. Velona ao. Velona ao. Haleluya. Ianao ihany koa velona ianao amin'ny toerana misy ianao ankehitriny. Ao an-tranonao, ao am-piangonana, any amin'ny centre misy ianao, n'aiza misy ianao. Any aminao any ny fiainana. Tonga soa ianao amin'izao fandaharana izao indray, amin'izao tapany manaraka izao. Fatatsika ny zavatra mitranga manerana an'izao tontolo izao. Ary izay mihitsy ny anateraka ny fisaorana ny Révérend Dr. Chris Oyakilome. No ny fahafahana afaka mipetraka eto ary mizara n'ity fijoroana vavolombelona ity feno fakasitrahana aminao za pasteur misaotra anao na nangana ay ary nisafidy ay manokana mba afahako nahita an'ireny fahagagana ireny niaina ny fahagagana ary natsapa an'ireny fahagagana ireny mankasitraka pasteur ano ny fitiavanao ary misaotra anao satria ianao dia nanaiky ampiasan'Andriamanitra ho fitahiana ho an'ny firenena manerana an'izao tontolo izao androtsahana ny fitahiana amin'ny firenena manerana an'izao tontolo izao tena vanim-potoana tsara tokoa ny vanim-potoana misy atsika amin'izao fotoana izao satria mahita an'ireny fitahiana ireny fahasoavana manerana an'izao tontolo izao fanasitranana tsy mitsaha mitompo n'aiza misy ianao arabaiko manokana ianao satria mbola velona ianao androany. Ary manaraka n'ity fandaharana ity fitahiana ny mandrakitra eto famonjena mandrakitra n'ity toerana eto ninona zavatra mitranga sy tsapanao tadio fa androany no andronao isaory Andriamanitra fa manana zavatra atao eo amin'ny fiainanao izy androany isaory Andriamanitra ny amin'izany. Hitanao ny asa fanompon'ny fanasitrana miaraka amin'ny Pastor Chris dia nitondra fanasitranana manerana an'izao tontolo izao nandritry ny taona maro ary tena teo foana ny herin'Andriamanitra miasa teo amin'ny fiainana ary betsaka nandray fiainana sy fifaliana tamin'ny alalan'ilay ministeran'ny fanasitranana niarana tamin'ny Pastor Chris ary androany. Ary androany sika dia andray fijoroana vavolombelona ny olona izay nahazo kasika tamin'ny nanomboka tamin'ny zoma sy asabotsy. Izara izy ireo zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana sy ny fahatsapany rehetra. Betsaka tena efa betsaka ny fijoroana vavolombelona voaray anay manerana ny firenena rehetra ary fantako fa androany ianao ho tahiana manokana hiakatra indray ny angam-panahinao androany maheno ny fijoroana vavolombelona izay ho zaraina androany mifantohy tsara ary ianao ankehitriny. Fijoroana vavolombelona ho zaraintsika voalohany eto dia tantara ny olona tokony ho heninao. Izay tena hoe nandalo fotoana sarotra mihitsy izy tamin'ny fahazazany. Hatramin'ny fa rehefa nandeha tamin'ny nandray anjara tamin'ny fandaharana Healing Stream izy dia niova tanteraka ny fiainana ka tiako ianao hifantoka tsara dia ndao jerevantsika ity fijoroana vavolombelona ity. The Healing Stream's live healing services with Pastor Chris turned out to be the most exceptional event ever. In February 2020,
Tamin'ny taona 2020 volana febroary ity zazy ity zay tsy salama izy nisy fanaviana be mihitsy izy dia nentiny reniny tany amin'ny hôpitaly ary niakatra hatrany le température-n'ilay zazy tsy ne salama izy fa vao mai niaratsy ny zavatra nahazo azy dia nentina tany amin'ny hôpitaly izy dia natao ny test rehetra dia teo nahitana hoe nisy tumeur ake tao amin'ny vatany ary iny nitondra fiantraikany teo amin'ny vatana tonga azy nanahy foana hitantsika amin'ny sary hoe nibontsina ny kibon'ilay zazy dia lasa izy tsy maintsy nanao opération maro nanao chimiothérapie ihany koa izy fa tsy nisy fiovana satria le cancer nitombo be tao amin'ny fony tao dia nahatonga n'io kibony io bontsony ary tamin'izay mihitsy ny reniny zazy ity na eny mahakasika ny healing streams miaraka amin'ny pastor Chris ary teo i Samuel sy ny zanany fa ny lehilahin'Andriamanitra ary ny lehilahin'Andriamanitra rehefa nametra tanana taminy dia nietsika tamin'ny finoana izy ary niteny hoe nandray fa agaga ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Araka ny hitantsika amin'ny sary sitrana tanteraka ity zazy ity afaka mifanaintainana miverina amin'ny laona ny fiainany voninahitra ho an'Andriamanitra. Halleluja. Feno fifaliana tokoa izy tena hitantsika hoe nandray kasika avy amin'Andriamanitra. Tsara loatra ny Andriamanitra antsika. Halleluja. Ladies and gentlemen, tompoko lahy sy tompoko vavy, Samuel Oladokun is in the house. ato amin'ity toeran'ity Samuel androany Jehovah'olombelona ndao tsika ity tanana mafy mifandraisantsika azy. Halleluja. Katsika izy iny fa mikopakopaka anao Amazing. Mahatalanjona. Samuel, how are you? Samuel, manao ahoana ianao zay? How are you? Manao ahoana ianao? I'm fine. Salama tsara hono izy. Who Halleluja. is this? This is mommy? Mamanao ve miaraka aminao io? Mommy? Ye, mamany io no miaraka amin'io. Eny ary. Wonderful mommy. Congratulations. Arabaina manokana ianao reniny Samuel. Miresah ianao aminay. Samuel. Miresah ianao mahakasika ny How you Samuel. received this miracle? Tahaka ny ahoana nandraisany an'izay fahagagana izay. Nanomboka tamin'ny volana febroary 2021 nanomboka niakatra ny température dia nentina tany amin'ny hôpitaly izy dia teo nihita hoe voantazo be izy. Rehefa natao ny test rehetra dia nody tany trano izahay dia rehefa nody tany trano dia teo nitsikatra hoe niena be ilay zaza. Dia teo ihany koa nanomboka natsikatra hoe nibontsina ny kibony dia lasa nentina naverina tany amin'ny hôpitaly. Nakany amin'ny hôpitaly mpanjakana rehefa tonga tany izay. Dia teo ny dokotera niteny hoe homamiadany voa izy. Dia teo nanomboka nataony chimiothérapie nataony fandidiana. After like 3 months, Taoriana telo volana taorianan'izay. it was even on oxygen for like 2 months. Izy ary nandritra ny 2 volana tsy maintsy nampiasa oxygène foana satria sepotra foana ilay zaza. So after the surgery, Taorianan'ilay like fandidiana. a week after the surgery, his Herinandro stomach taorianan'ny started growing fandidiana. bigger again. Dia nitombo indray nefa ny He went kibony. in back. Dia niverina nentina nakany do ny amin'ny another hôpitaly. scan. Nijerevana natao fitarafana indray na natao scan indray. He Fitarafana. said he has started that the tumor has migrated to his heart. Dia teo indray ny dokotera niteny hoe niakatra tany amin'ny fony ilay tumeur. So that there is a relapse that we need to go in again. Dia teo hoe tsy maintsy miverina didiana indray ilay zazakely. Sainosaino izany hoe zazakely ho didiana indroa be izao. Natao indray ny traitement ny chimiothérapie. To shrink the tumor. So
Dia nanomboka nanao an'izay traitement izay izy nanaraka ny zavatra nasain'ny dokotera nataony. Nefa tsikatra hoe tsisy fiovana mihitsy. Tena hoe vao maina nikorotana ary ny zavatra mitranga. Za moa dia efa nanatrika ny Christ Embassy fa za ilay tsy mpikambana ilay tonga any foana fa tsy indraindray ihany nandeha tany tamin'izany. Dia nisy rahavavy moa niteny tamiko hoe ndao hankany am-piangonana dia hitanao fa hanao zavatra ho anao Andriamanitra dia za manokana efa natsapa-kivy sy reraka efa tsy nanam-pinoana. Dia teo amin'izay atao anatin'izay naheno mahakasika an'ilay fandaharana fanasitrana miaraka amin'ny Pastor Chris. And then tell us the day the man of God Ary resao aminay tamin'ny fotoana lehilan'Andriamanitra nivavaka ho anao. Ho an'ny zanakao tahaka ny ahoana ny fahatsapanao. Tena niova ny fiainako i pasteur satria niova ny fiainan'ny zanako. Nanomboka tamin'izay fotoan'izay. Tena eniko tsapako ny fitiavan'Andriamanitra, ny fahasoavany sy ny famondram-pony. Za tsy nino ny fahagagana mihitsy teo aloha teo. Fa teo Andriamanitra nampiseho hoe afaka manao fahagagana, Andriamanitra mbola afaka manao fahagagana. Eritrereto tsy nino fahagagana mihitsy izy teo aloha. Tahaka ny ahoana izay fifalian'ny reny izay mahita ny zanakao. Sitra. Rehefa mahita an'izay dia atsoky ilay zanako hoe tena sitrana ianao avy io roan'ny neny. Dia tena faly izy tao anatin'izany. Tahaka ny ahoana ary tamin'ny fotoana ianao nandray ny fahagagana, nandray fahagagana ny zanakao. Tahaka ny hitanao io pasteur afaka milalao izy sitrana tsara izy voninahitra ho an'Andriamanitra. Sitrana izy efa maty ny homamiadana tao amin'ny vatany, efa niala tao izany voninahitra ho an'Andriamanitra. Congratulations. Arabaina ianao. What does this testimony mean to you? Inona ny dikan'izay fijoroana vavolombelona izay eo amin'ny fiainanao? Tena betsaka loatra pasteur ny zavatra nataon'izay fijoroana vavolombelona izay ny ray aman-dreniko ny raiko izay silamo lasa nanaraka niaraka tamiko tany am-piangonana. Halleluja! Ka inona ny tianao ho tenena amin'ny olona izay mila fahagagana ho an'ny zanany amin'izao fotoana izao mijery an'ity fandaharana ity. Izao inoy Andriamanitra amin'ny fahagagana ao amin'ny fotoana ianao mino hoe ny zanakao afaka ho sitrana dia ho sitrana tokoa izy. Rehefa mino ianao hoe afaka ny ho sitrana ny zanakao dia tena azo antoka hoe ho sitrana tanteraka izy ao. Izay ho izy hoe mino fotsiny ihany ianao. Tsy tahaka ny diranao teto mihitsy no ivoahanao n'aiza na aiza andraisanao anjara dia rehefa tapitra ity fotoana ity dia atao azo antoka hoe miova ny fiainanao dia rain'Andriamanitra. Adriana ary ny tianao ambara amin'ny lehilan'Andriamanitra Pastor Chris. Pasteur tena misaotra betsaka anao. Misaotra anao no ity fahafahana ity pasteur, misaotra betsaka. Sitraka anao tanteraka. Misaotra anao satria anao nampiasa nanaiky nampiasan'Andriamanitra tondra fanasitranana teo amin'ny zanako. Eto ilay zazakely dia miteny hoe misaotra pasteur. I love you, Pastor Chris. Dia tiako ianao Pastor Chris. Mahafinaritra ery mijery azy. Arabaina manokanareo tahin'Andriamanitra. Tahin'Andriamanitra misaotra betsaka. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Zany ka andro mahafinaritra, zany ka andro mahafinaritra tokoa. Ny herin'Andriamanitra, ny herin'ny fanasitranan'Andriamanitra dia natao anao, natao an'ny olona rehetra. Ho an'ny olona kely, lehibe, antitra, ny olona manan-karena sy ny olona sahirakirana, izay fanasitranana izay dia natao hitondra fanovana sy fiovana eo amin'ny fiainanao. Mbola misy fijoroana vavolombelona hafa ho anao. Ary ty fijoroana vavolombelona manaraka ity ihany koa dia mila enonao tsara. N'aiza na aiza misy anao fanto tsara ianao. Dia enoy tsara ty fijoroana vavolombelona ity. Dia hiverina eto aho. Ary finaritra azy. One day in December 2019, Indray andro tamin'ny Desambra 2024, ty olona anankiray ity avy any États-Unis when he suddenly started experiencing feelings of weakness. Rehefa nanomboka naheno fahalemena tamin'ny vatany izy aretina. Ary nanomboka nikasika anazy izay fanantenana sy izay fiovana izay nandritry ny ora vitsivitsy.
to the hospital Dia rehefa izy tonga as dia nentina quickly malaky as possible. tany He amin'ny was hopitaly. diagnosed with a stroke and was Dia teo promptly izy no hita hoe admitted to the tapaka lalan-drà. ICU. This began an assize ordeal. Ary As teo his izy life nanomboka took an ny unexpected traitement. turn, he not only had to deal with a series of diverse health complications in the Dia tena months nanomboka following, niaratsy but hatrany also zavatra had nahazo to azy. live with several restrictions based on the medications Ary and tao anatin'izay ny instructions of dokotera dia various nananotrantana doctors azy he ny zavatra visited tsy at the tokony ataony time. ary tena maro tokoa ny Further zavatra nasain'ny compounding dokotera his tsy ho condition, ataony in intsony March 2020, izay Onosai nampijaly anazy. was once more hospitalized. Dia tamin'ny volana After Marsa which he 20 sy was 2 arivo izy dia diagnosed with miverina ny stomach hospitaly ulcer izay indray niditra hopitaly indray. bradycardia, a condition that brought down his Nianitatry ny aretina teo aminazy iny ary nitondra aretina ratsiratsy kokoa. healthy normal beat of 60 to 100 times per minute. Having to deal with stroke, a condition that affected his brain, coupled with severe heart Ary izay nitondra fiantraikany tao amin'ny adohany tao amin'ny fony ihany koa ary tamin'ny vatany iray trips manontolo. to the hospitals, medications, and more trips to a condition that affected his brain, coupled with severe Ny fanafody nasaina ny hoany nitondra fiantraikany ratsy indray tao amin'ny vavony sy tao amin'ny adi-dohany tao. Dia vao may niaratsy hatrany ny condition nisy an'ity olona anankiray ity. Tsy nanampy azy mihitsy manko ny fanafody izay nohaniny fa vao may nampaharatsy ny situation nisy azy. Dia lasa nanaovana injection izy hanamaivanana an'ilay fanaintainana teo amin'ny vatany. Dia noho izay aretin'izay nefa izy dia tena nanaintaina foana ny vatany. drastic weight loss, Ary vokatr' izay dia maheno reraka foana izy miena be ny vatany tsy nisy fifaliana intsony teo amin'ny fiainany. Ary tsy afaka nanatateraka ny zavatra afaka nataony teo aloha, tsy afaka mibata zavatra, tsy afaka mitazona zavatra akory sahirana izy ny amin'izay. Tena niova tokoa ny fiainany, niaratsy tokoa ny fiainany. Tsisy fahafahana intsony, tsisy fifaliana intsony. Tsy afaka niaina fiainana normala tahaka ny teo aloha teo intsony izy. News of the October 2021 Healing Streams Ary tamin'ny oktobra 2021 teo izy na eno avy mahakasika ny Healing Stream miaraka tamin'ny Pastor Chris. Dia teo izy nanantena azo fahagagana tamin'ny n'Andriamanitra dia nanoratra anarany izy. having been revved up by the testimonies Ary rehefa nanaraka ny fijoroana vavolombelon'ny olon-kafa izay nandray anjara tao izy dia nisokatra ny finoany, nisokatra ny fony ary niakatra ny finoany ahafahany nandray kasika avy amin'Andriamanitra. Nientanentana izy tao anatin'izany. Ary tao anatin'izay mihitsy ny lehilahin'Andriamanitra nameteny azy. Okay, ianao ho sitrana eo amin'ny taolanao. Okay, ianao ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Okay, ianao ho sitrana. Aretina rà. Okay, ianao ho diovina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny olona rehetra izay manana olana amin'ny ràny okay, ianao ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ankehitriny okay, ianao ho sitrana. Sitrana ianao, afaka ianao. Ary rehefa nandray an'izay teny izay izy halleluja dia nietsika tamin'ny finoana izy nanomboka izy nanao zavatra tsy vita natao teo aloha teo araka ny hitantsika sitrana soma tsara izy afaka milalao miaraka amin'ny ankizy afaka mankafy fiainana zavatra tsy afaka nataony teo aloha afaka ataony ankehitriny afaka manao asa somary izay hita hoe mandreranreraka ihany satria miverina tokoa ny hery izay voaray any afaka mandeha tongotra izy afaka miakatra tohatra izy afaka mandeha tongotra elaela izy ary tsy narary intsony izy tao aorianan'izay voninahitra ho an'Andriamanitra. Ladies and gentlemen, Tompoko lahy sy tompoko vavy, Onosai is in the house. ato amin'ity trano ity Anosa. Can we make welcome Afaka ite-tanana mafy azy ve tsika ankehitriny? Hallelujah! Anosa, arabahina manokana ianao. You know, watching that video, Hitanao rehefa nijery an'ilay video teo izy what we just heard, dia raha nahino ny zavatra nizaraina mahakasika anao tena azo antoka fa tena hoe mafy taminao tokoa ireny zavatra ireny
And how did you tahaka ny ahoana zavatra tsapanao sy ny ainanao tamin'ireny dia tahaka ny ahoana ny fiovanan-tranga rehefa nandray ny fahagaganao ianao? Dr. Sir, thank you Pasteur, misaotra betsaka anao no ny fahafahana to get set with you today. afaka mipetraka miaraka aminao eto As androany. we all watch the video, Tsika rehetra ireo samy nahita an'ilay really did video affect my life. teo ary tena nitondra fiatraikany ratsy teo amin'ny fiainako tokoa ireny a. Fiainan'ny fianakaviako, My walking with Christ, ny asako a, ny fanompoko rehetra, nisy fiatraikany ratsy zay. children, and Ary nisy fiatraikany ihany koa tamin'ny zanako mazava ho azy. really, I wasn't doing everything I was supposed to do. Tsy afaka nanatanteraka ny zavatra tokony nataoko mihitsy Fix intsony my aho. own cars. Tsy afaka manamboatra ny fiarako. I fix my own pipes like plumbing for my Tsy own afaka house. mikarakara ny mandama zavatra tokony andalamina, manamboatra ny zavatra tokony amboarina. But when I was sick like that, Rehefa narary tahaka n'iny tamin'ny sary iny a, dia tena tsy afaka nanatanteraka ny zavatra rehetra afaka nataoko teo aloha. I had this faith in me. Kanefa dia nanana finoana tato anatiko. Pastor Chris always say, Pastor Chris dia miteny foana hoe, talk the word, keep on talking it. rehefa miteniteny ianao a, dia ambara ao hatrany izay teny izay, aiza mitsahatra manambara ny teny. Ary izay zavatra izay nanainga ny fanahiko. Tamin'ny fotoana tsy salama, tsy namototra mihitsy. Tsy namototra mihitsy aho. Still hoping Nanana fanantenanana foana aho. wait for this perfect day. Hoe miandry amin'ity andro androany ity. Receive everything. Afaka mandray ny zavatra rehetra tokony ho raisiko. Praise God. Dia Tell us rain'Andriamanitra. how you Resao aminay azy. how did you receive your miracle? Tahaka ny ahoana nandraisanao a You ny participated in the healing streams fahagaganao. live healing service, right? Hoe ianao nandray anjara tamin'ny alalan'ny healing stream live tsy How zay? did you receive your Tahaka ny miracle? ahoana nandraisanao an'izay fahagagan izay? Last year, Tamin'ny herintaona, on our first live stream healing, was October. tamin'ny Oktobra, October last year, like October 29th. tamin'ny herintaona tamin'ny volana Oktobra, First day of the tamin'ny andro voalohany Before the- healing the streams. healing live stream. I was prepared for it. Alohan'ny fandaharana fotsiny pastora dia efa nanomana ny fanahiko a, nanomana ny Dancing tenako. around my house with my kids, and they tell me and they ask me if I'm okay or if I'm all right, and I said I'm okay. Teo ako to dia niasa tamin'ny finoana, lalao niaraka tamin'ny zanako, dia ny zanako moa nantany hoe fa nga efa salama tsara dad. Dia niteny aho hoe eny efa salama tsara tokoa, izany hoe nandeha tamin'ny finoana izy. We put on viewing stations around. So my house was one of the viewing stations. Dia ny tranoko moa no nandray ny olona tsy salama hafa ihany koa, izany hoe natao centre nahafahana nandray anjara tamin'ny healing streams niaraka tamin'ny Pastor Chris. My kids. Ny vadiko tao a, sy ny zanako. Tao ihany koa izy ireo niara nandray anjara. I'm free and I am healed. Rehefa niteny lehilan'Andriamanitra hoe afaka aho a, sy sitrany dia tena niraisiko izay teny izay ary nino a, teo no eo ihany dia nataoko ny zavatra Stood up and I sy was vitako teo aloha satria niraisiko izay fahamarinany teny izay. glory to Dia God. izay voninahitra ho an'Andriamanitra. Thank you. Misaotra, Thank you, Father. misaotra ray. So that's how I Izay a, received. no nandraisako ny fahagagana tao aorianan'izay. Rehefa niverina tany amin'ny hopitaly aho, Check out. rehefa nizaha ny vatako indray, And I nanao had a test. praise report. Dia teo na azo tatitra hoe Everything ny zavatra was rehetra normal. dia In miverina my tamin'ny laoniny avokoa tamin'ny vatako. Ny zavatra rehetra tamin'ny vatako dia niverina tamin'ny laoniny avokoa ary tena nentanentana tamin'izany. The word of God Ary nino aho fa ny ten'Andriamanitra dia marina tokoa. God will Praise God. Voninahitra ao What does this an'Andriamanitra. testimony mean to your Inona ny family? dikan'izay fijoroana, inona fiatraikan'izay fijoroana vavolombelona izay tamin'ny fianakavianao? Tena goavana be ny fiatraikan'ny when pasteur. I left, Rehefa some of my kids, they didn't know that I came up with the tickets on this invitation. And I guess they just found out when we were on a plane coming here. We didn't let them know that we were coming here. tsy nampahafantariko ny fianakaviako hoe ho tonga aty andro any a. Dia mientanentana be zao zareo mahita amin'izao fotoana izao hoe ay any dad. What would you like to say to Adriana someone ary who a, needs a miracle ny right now? zavatra tianao ambara amin'ny olona izay miandrandra kasika avy amin'Andriamanitra androany fahagagana. Ny tiako ambara aminao dia izao. Whoever is in
pain, Niza maheno fanaintainana. whatever kind of illness. Ninona karazana aretina tsapanao ny angatahana aminao fotsiny minoa ianao amin'ny fonao iray manontolo. Know that God can do. Fantatsika fa Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra. Kanefa mbola miankina aminao zany. Mila mino ianao amin'ny fonao iray manontolo. Testimony to say. Misy fijorona vavombelona kely tiako zaraina kely zay ty. 13 years ago, when we started our Christ Embassy in Hawaii. 13 taona lasa zay rehefa nanomboka ny Christ Embassy tany Hawaii zahay. They always travel. Diakona tany moa voyage foana. Dia miteny foana izy ireo hoe afaka tonga ve ianao. Dia niteny neniko tamin'ny fianakaviako hoe za tsy handeha Nigeria mandrakizay mihitsy. Ary tia ny antony tonga inteny an'izay. Noho ny aretina zay. Nananako tsy toetra tamin'ny vatako azafady tsy afaka nipetraka anatina hoe ambony seza ela be mihitsy zany hoe tsy afaka manao voyage nefa jerena zavatra nataon'Andriamanitra amiko tonga eto Nigeria ankehitriny. Look at what God had done to me. I traveled 29 hours. 29 heures. Eritrereto hoe 7 ora tao anatina avion izy petraka tanaty avion tsy naheno fanaintainana mihitsy avy any Hawaii ka hatrany amin'ny Nigeria. Ka ina ry tianao tenena amin'ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris sy ny fankasitrahana anao amin'ny zavatra nataonao. Aoka ny Andriamanitra hitahy anao mandrakizay. Ary aoka ny ianao hiazona ny asa tsara trany. Ary zavatra tiako averina ihany koa lasa mazoto misakafo amin'izao afaka misakafo. Afaka mihinana ny sakafo rehetra ankoatra ny akoho sy ny vary misy sakay aty Nigeria izy somary mampiomehy kely izy afinaritra. Dia ray n'Andriamanitra arapahina manokana ianao It's a new day for you. Tena andro vaovao anao ihany koa zao. Glory to God. Voninahitra ho an'Andriamanitra. You know the power of God is hitanao ny herin'Andriamanitra dia mamangy anao amin'izao fotoana izao n'aiza n'aiza misy anao. Araka ny nambarany teo hoe mino fotsiny ianao tsy zavatra hafa tokony ataonao fa mila mino ianao. Dia azo antoka fa azo ny fijoroana vavolombelona anao ianao. Amen. Ataovy azo antoka hoe mbola hoe nonao tsara ihany koa ty fijoroana vavolombelona manaraka ty. Aoka ianao hifantoka tsara. Dia ty fijoroana vavolombelona ty anainga ny fanahinao indray androany. Halleluja. Maza ho toerana renao dia jerevy tsara ty video ity. Dia hiverina eto aminao eto koa rehefa avy eo. In 2015, Grace Michael, a 39-year-old lady from the USA, taona 2015 ty olona anankiray ty tany États-Unis dia nanomboka eno fanaintainana tamin'ny vatany ka nahatonga azy nenjera be dia nentina niazakazaka nentina tany amin'ny hôpitaly izy. Dia rehefa avy eo moa ny dokotera niteny hoe tao amin'ny système immunitaire tao nisy olana dia ny dokotera niteny hoe tsy afaka ny hositrana intsony izy. Eno ny tantahany ny anarako dia Grace za 7 taona ary avy any Iraka aho fa mipetraka any Amerika. Ny anton'izay nitondra ahy tato amin'ny Healing School dia auto-immune. Aretina auto-immune zany nanomboka tamin'ny taona 2014 zay rehefa nanomboka na eno faharerahana be ako mandritra ny andro iray manontolo. Dia misy ihany koa symptôme hafa tahaka ny hoe volony vatako ny tanako dia ny foko ihany koa mitempo mafy be mihitsy. Indraindray tsy dia mitempo loatra ilay fo dia nisy fotoana izy nenjeraka tao anatin'izay mihitsy nitondrana anazy malaky tany amin'ny hôpitaly. Dia mbola misy fanaintainana sy sotraretina tsapany ihany koa teo amin'ny vatany. Eny misy mivonto amin'ny vatany indrindra ao amin'ny damosiny amin'ny faritra ankavananao. Dia ny tanany ankavanana lasa nanomboka tsy tafihetsika tsony sarotra taminy nampihetsika azy. Tsy afaka mitondra na arina kely akory ary izao. Tahaka ny ohatrany hoe tsy manana fiainana intsony tamin'izay. Lasa natory teo amin'ny mpandriana foana ako nandritra ny andro iray manontolo.
like I've been experienced, like I have a body, but it's like zavatra tena tsapako hoe tahaka manana vatana ihany fa tsisy fiainana atao, tsy afaka mikarakara ny zanaka, tsy afaka mikarakara ny tenako akory ary. sometimes I even like Matetika tena mila ny vadiko manampy ahy from my husband or na ny from zanako ihany koa manampy ahy. like I've been visiting doctors. Tao anatin'izany dia nandeha tany amin'ny dokotera maro, hôpitaly maro. Since then, Kanefa ny doctor dokotera mihitsy niteny tamiko rehefa natao ny test sy ny biopsie. Dia niteny hoe tsy nahita ninina mihitsy zareo tao anatin'ilay vatako. Fa taty aoriana vao nahita hoe tao amin'ny système immunitaire tao iny no niatake ny vatany. Dia ny thyroïde tao nanomboka simba. Dia iny nanomboka nampisy fiantraikany tamin'ny tsinainy. Nanomboka naintainana tamin'ny taona 2014. Lasa manaintaina ny vavoniko ny tsinaiko, tsy afaka misakafo aho. Iny tena nitondra fiantraikany tamiko tamin'ny émotion na ny fihetsem-po rehefa mahita ny zanako aho. I want God Tiako Andriamanitra hanasitrana tanteraka satria mijaly tanteraka. Mino aho fa Andriamanitra afaka hanasitrana ahy amin'ny alalan'ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris ary hijoro vavolombelany amin'izay sy hanambara ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary efa niny herin'Andriamanitra izy hanasitrana azy, dia tonga izy tamin'ny healing school andrakasika avy amin'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly hoe ao amin'ny boky Matthieu 10:1 hoe rehefa niantso azy ny olona, niantso ny azy ny mpianany dia nanome azy ny hery handroaka ny fanahy ratsy sy hanasitrana ny karazana aretina rehetra. Sofitra aretina rehetra. Androany dia andro miavaka ho an'ny olona rehetra izay manana aretina na sofitra aretina eo amin'ny vatany. Androany ny fotoana izay andraisan'izy ireo fanasitranana sy kasika avy amin'Andriamanitra. Teo lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris nanomboka nivavaka ho an'ny olona rehetra, naneho ny herin'Andriamanitra sy nampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy no mibaiko ny aretina hiala tamin'ny vatan'olona tsirairay avy. Ary ny lehilahin'Andriamanitra dia nijoro teo amin'ity rahavavy anankiray ity, ny vakiny ny tatitra avy any amin'ny tatitra mahakasika ny aretina. Dia teo lehilahin'Andriamanitra nanomboka mivavaka taminy, mivavaka ho azy. Ary ny herin'Andriamanitra dia nanafaka azy. Ary eniny toa dia nanjaka teo amin'ny vatany. Teo ny lehilahin'Andriamanitra nandroaka ny devoly niala tamin'ny vatany ka niteny hoe afaka tanteraka izy. Ary hitantsika amin'izany fa sitrany izy. Alleluia! Afaka tanteraka, sitrany izy amin'ny aretina rehetra. Alleluia! Zany ka fahagagana. Halleluja! Ladies and gentlemen, Tompoko lasy, tompoko vavy is in the house. ato amin'ity toeran'ity Chris. Let's make welcome. Ndao tsika ity tanàna mafy ho azy. Halleluja! Wonderful. Mahatalanjona. Congratulations, Grace. Arabaina manokana ianao Grace. Tell us something. How Teneno aminay. did you receive your miracle? Tahaka ny ahoana nandraisanao ny fahagaganao. Watching you Rehefa nahitanao izay tao anatin'iny horonan-tsary iny, tena mafy tokoa ny zavatra nahazo anao. and I wonder whether you ever laughed all through the time you were in that condition. But here you are bubbling with Ary laughter. ankehitriny eto ianao androany feno fifaliana, feno fiainana. What happened? Inona zavatra nitranga? Pastor, it started in 2015. Pastor nanomboka tamin'ny taona all the 2014. symptoms began that year, so like my heart was beating so fast. Zavatra tsapako ny foko lasa nanomboka ny tempo malaky be dia indraindray eny koa tsy dia mitempo loatra. Dia niozatra rehetra tamin'ny vatako. All the muscles were sore, so Eny pain. koa ny nanaintaina I avokoa. had rashes all over my body.
And because of the disease that I was diagnosed with, the autoimmune disease, satria moa resaka système immunitaire le so nazy it attacked already dia kidneys, iny my nitondra kidneys, fiantraikany tamin'ny vo I couldn't take a deep breath. So tsy afaka my niaigna lungs tsara araka ny wouldn't tokony ho izy work izy properly. zany hoe fa nanomboka nisy zavatra tsy niasa raha tao anatin'ny vatana dia nanomboka nisy fiantraikany a tamin'ny vatako a sy ny fifandraisako tamin'ny vatako sy ny zanako It's the one the kids depend on her. Like I have to take care of my kids and ary indrindrandrindra moa ny tena amin'ny marem-pianakaviana tokony zako nikarakara ny zanako a kanefa noho ny aretina izay tsapako sy henoko tamin'ny vatako dia tsy afaka nikarakara ny zanako. every day laying down on the bed and cannot take care even of myself. Satria isan'andro dia matory eo am-pandriana tsy afaka mikarakara ny tenako akory. Receive your miracle there. I was saying, no, what are you talking about? The same God in Canada is the same God in California. At that time, I was living in California. He said, no, it's dia rehefa not nisy about olona God. niteny taminao hoe God afaka mandray already kasika ianao sy ny prepared and fanasitrana already gave dia his tamin'izay moa zany everything mipetraka to tany you. Etats-Unis dia It's namako already tany there. Canada But no there's niresaka tamiko dia hoe another element oia hoe amin'ny fomba needs ahoana to ny be andraisako there kasaka rehefa kasika to avy give amin'Andriamanitra your nefa miracle. zako tsy any That Canada element akory. called faith. I said, I do have faith. Teo He le said, namako "No, niteny it's taminao not hoe zavatra the thing that angatahana you aminao said. a It's mila different. finoana Just fotsiny go ianao there dia toa dia niteny hoe and za tsy manana people, they finoana. are different than where we used to see people in churches. They're going to teach you from the Dia foundation. nampirisika namo a namako hoe ndany ianao makany amin'io fiangonana Christ Embassy io a dia rehefa tonga tany a dia tena tsapako hoe afa manokana mihitsy ny olona atao amin'ilay fiangonana fa ny olona any am-piangonana hoy izy ny ampianatra anao a ampiasa ny finoana. I just listened to him. Dia I nenoko was izay namako thinking, izay yes, there's nothing by itself. So sometimes you need two elements to mix them to make something. So I said, yeah, God is good, but that's true. We need a faith. Why I'm not getting my miracle? That means my faith is not active or there's something. dia nanomboka nanontany-tena amin'izay hoe ay ny antony tonga ahitsy sy nandray ny fahagagako izany a satria tsy nanana finoana dia teo izy a nanomboka nianatra mahakasika ny finoana. Okay, so I cannot even sit like this for 10 minutes. It's impossible. I cannot walk for 10 minutes. Atao anatin'izay tiako tsindriana kely hoe tamin'izato salama tsy afaka mipetraka tahaka an'izaho mipetraka amin'izao fotoana izao tsy afaka manao zavatra hoe mitsangana na manao zavatra elaela tena hoe sarotra tamiko ny aina tamin'izay fotoana izay. Keep me away from my miracle. But I was thinking, okay, so if I'm going to fly from California to Canada, it's going to take 6 hours in the aircraft. I'm going to like sit like that, and when I arrive Canada, I'll be dead. Okay, I cannot sit like dia tao anatin'izay moa izy nieritreritra hoe ho any Canada ihany fa izy hoe adiny enina ny avy any Californie makany Canada mety ho faty aho mandra-patongavako any Canada satria tsy afaka mipetraka ao anaty avion ela aho. He prayed and he encouraged me. Dia izay olona izay moa niantso ahy a dia nivavaka ho ahy a dia nampahery ahy dia niteny hoe Andriamanitra hanokatra varavarana ho anao. Let's go together. I'll take care of you. Dia nisy namako niteny taminao indao hiaraka amiko any Canada fa za nikarakaranao. My pain and all that stuff. I started, and this is what I want to encourage all the Ary students zany zavatra here. tiako ampaherezana ny olona eto. I started to imagine how would the returning flight, how would I be? I will Nanomboka nitsangana ny finoana tato anaty tato rehefa tao anaty avion a tsy nisainsaina mahakasika ny situation izay nisy tamin'izaho tao anaty avion fa nisainsaina naka sary an-tsaina mahakasika an'ilay fanasitranana voarahiko any Canada sy ilay za sitrana miverina makany Californie sy ilay za sitrana ao anatin'ny avion rehefa miverina makany Californie. Zany hoe nakany Canada izy a dia tany izy niona tamin'ny lehilahin'Andriamanitra Pastor Chris. Noho izany zahaho aminay a rehefa nivavaka taminao a ny lehilahin'Andriamanitra tahaka ny ahoana zavatra nitranga.
when the worship team started Rehefa nanomboka ny singing to the fiankohofana, rehefa Lord, nanomboka and ny when hira ho my an'Andriamanitra izy ireo, eyes just looked at the man of God dia coming, nijery an'ilay I knew lan'Andriamanitra ny masoko a. it's like someone trapped in the cave, like it's in darkness. So it's just digging. When they gonna see like a just little hole, like an exit to get out of the cave. Hitanao tahaka ny fahatsapako hoe tahaka ny olona ao anatina aizina nandritry ny fotoana maro dia matazana fahazavana kely mipoitra avy any. Izany hoe miteraka fanantenana ao aminy, izay mihitsy ny zavatra tsapako. Tamin'ny fotoana nahita Pastor Chris hoe ity ilay fanantenana, ity ilay hazavanana indrasako hatramin'izay. Toa dia hitako nanao sary an-tsaina hoe vao miala eto dia afaka milalao miaraka amin'ny zanako indray miaina fiainana tahaka ny teo aloha, ary tena izay tokoa ny zavatra nitranga. If you allow me, Pastor, that's my suggestion to all of you. Zay ny fampaherezana apitako aminareo eto ka ny mpaminany Elia izay niteny tamin'ity ramatoa anankiray tao anaty baiboly iny teny hoe eto daholo izay zavatra afaka entinao ahafahana mameno an'ilay menaka tao. Dia miankina tamin'iny zavatra nentina iny nahafahana nameno an'ny le fitahiana avy any amin'ilay mpaminany dia tahaka izany ihany koa ianao arakaraka ny fatra ilainao ihany no voaray anao. Izany hoe plus ianao mangeta eto, plus ianao mandray androany. Izany hoe miankina aminao ilay izy a. Amboariny sainao androany, tonga eto ianao androany ary eto ny fanasitrananao. Tsy afaka ny anakana an'izany ny tsony ny devoly satria eto ny herin'Andriamanitra anasitrana anao. Eto ny fanasitranana anao. Androany ny fanasitranana anao, ankehitriny ny fanasitranana anao. Raha tsy afaka mahita ianao teo aloha dia saintsainy hoe afaka mahita ianao. Raha tsy salama ianao dia saintsainy hoe fa sitrana ianao androany dia izay ny zavatra hitranga. Ary inona ilay fiovana teo amin'ny vatanao. Rehefa nanomboka tany an-trano pastor dia tena nalalao niaraka tamin'ny zanako sady tena feno fifaliana tanteraka. Afaka manao zavatra rehetra, velona tokoa ankehitriny. Izay tokoa ny hirantsika hoe velona ao androany. Ka inona no tianao ambara amin'ny Pastor Chris? In 2003, Pastor tamin'ny taona 3 sy 4 arivo. I converted to Christianity. Then I told myself, nandray Jesosy Kristy ho tompon sy mpamonjy ny fiainako aho. Zaho ilay hoe jamba fa afaka mahita amin'izao fotoana izao. Fa tamin'ny fotoana pasteur na eny toritenao fampianarana anao dia afaka mitendry ihany koa hoe jamba koa teo aloha fa ankehitriny dia mahita satria tsy fantatra hoe efa eo hatrany aneny finoany. Fa ny zavatra angatahana fotsiny tsika mila manokatra ny finoantsika ary izay zavatra ambarany ten'Andriamanitra izay ny fahamarinana. Aza mifantoka amin'ny aretina, aza mifantoka amin'ny fahatsapana, fa mifantoha amin'ny ten'Andriamanitra fa ny teny irery ihany ny fahamarinana. Ka misaotra betsaka anao pastor tamin'ny zavatra rehetra nataonao tsy ho ahy irery ihany fa ho an'ny fianakaviako rehetra. Like having all the rushes because he went to high school and he was so stressed. So I don't know what kind of disease was. So every time he get nervous, all the body was like turned to rashes and he just itching it. Zanako ihany koa na fahagagana satria tsy haiko hoe inona ilay aretina nahazo azy fa mangididy foana ny hoditra dia lasa ohatrany hoe misy ratra izany, misy ratra. Where should I take him to? What should I do with the boy? And then the Holy Spirit reminds me of the pure teaching of Pastor Chris. Nisy fotoana koa ny zanako voan'ny Covid tsy salama dia nampatsiahivo ny fanamasina tamiko fampianaran'ny Pastor Chris dia nampiasaiko izay fampianarana izay ny vavaka ho azy dia sitrana tokoa ny zanako. Misaotra betsaka anao Chris. Afaka ny hitako mihitsy mbola betsaka ny zavatra tianao zaraina. Misaotra betsaka anao tahian'Andriamanitra ianao arabaina manokana ianao. Halleluja. Izany ka andro mahafinaritra. Saintsaino alaivo sary an-tsaina ny fahagaganao androany. Ninona zavatra tsy vitanao teo aloha, izao ny fotoana afaka hanaovanao an'izany. Satria ny herin'ny fanasitranana dia efa eo aminao. Mbola misy fijoroana vavolombelona hafa izay tokony ho heninao ihany koa. Hitanao? Saintsaino anety saintsaino. Nisy olona miteny hoe fantatro hoe ho faty. Efa niresaka tamin'ny zanako
hoe karakara ny tenanao satria ho faty aho reninao. She prepared herself. Efa nanomana ny tenany izy amin'ny fahafatesana noho le aretina teo aminy. Fa ankehitriny eto izy iteny amintsika ny antony nahatonga azy tsy maty. Haleluya. I want to welcome tiako sika ity tanana mafy amin'ity olona anankiray izay ijoro vavolombelona amintsika ity. Zarao aminay ny fijoroana vavolombelona. Inona zavatra nitranga taminao dia tahaka ny ahoana no nandraisanao ny fahagakanao. Saotra betsaka tompoko mame ahy an'ity fahafahan'ity manambara ny fahatsaran'Andriamanitra tonga eto androany dia ampahery ny olona rehetra izay nandalo tamin'ny fotoan-tsarotra izay nalehako rehetra. Ary fantaro fa Andriamanitra mbola afaka mihaino anao. Ny tantarako dia 20 taona lasa izay. With diabetes, I've lived on insulin and all kind of medicine to help me deal with the situation. Dia nihinana fanafody nanampy anahy mba hiaina hamerina ny lohan'ny fahasalamako. The doctor told me that I'm nanomboka going to nampiasa live on insuline insulin for the izy. rest of my life. Dia ny dokotera niteny hoe mila mampiasa insulina foana ianao mandra-pahafatinao. I became used to hate, I became used to the medicine. Lasa nanomboka zatra amin'ny fanafody aho. Some years went by and Sitra ny my body diabeta sy ny now homamiadany tratra izy io. fatigued every Na time. nono. I could not perform any duty, any small duty that Dia tao anatin'izay tsy afaka hoe nanomboka nalemy vatako tsy afaka nandatanteraka ny asa tokony nataoko araka ny tokony ho izy. I'm supposed to. Because every Ary tsy afaka nikarakara ny tenako intsony, tsy afaka nikarakara ny zanako intsony ihany it koa. went like that until around Izay foana ny zavatra nitranga mandra-pahatonga ny taona 24. my room. It Tao was amin'ny like a efitranoko chemist. aho. I had all types of drugs to take Tao amin'ny care efitranoko of. tsy maintsy mila mihinana fanafody maro be isan-karazany. My body Ary really tamin'ny deteriorated. taona 24 tsapako hoe nanomboka nereraka be nanomboka narary Every time I was going to the doctor, we would ary do amin'ny the fotoana makany amin'ny tests, dokotera manao ny nothing, testa they were just telling me dia it's miteny because fotsiny of the dokotera hoe sugar, it's hoe le because of siramamy be ny my mahatonga body an'io now it's weak. miteny I fotsiny started zareo satria efa seeing malemy ny myself vatanao now mahatonga that, an'io like, amin'ny maivan'ny dokotera zany zavatra I'm nahazo just azy. waiting for death. Dia tao anatin'izay nanomboka kivy dia nanomboka niandro hoe okay ho faty aho zany dia aleo miomana ny amin'izay. Every savings that we made was to go to the hospital. And then You tell us some of the things that you couldn't walk. You were on the wheelchair. Mba resao aminay ny zavatra had difficulties hafa nitranga hoe eniko hoe tsy maintsy nampiasa chaise roulante ianao zany hoe tsy afaka nandeha intsony ianao. Ie tao anatin'izay pastora tsy afaka nandeha tongotra intsony lasa mampiasa chaise roulante. when I'm going for the test, my Ary body efa manao has really testa ko ana deteriorated. fizahana amin'ny I vatako. went for the test and now during this test, Ary ao anatin'izay the doctors test zay discovered dia ny that I dokotera had niteny hoe some growth in my breast. hoe misy They zavatra started now mivonto tao doing amin'ny nonoko tao. all the tests. Dia The rehefa avy eo nataony biopsy testa rehetra showed nataony that biopsy I ny have rehetra in stage 3 dia tao no hita hoe stage 3-ny cancer indray izy. Zany hoe voan'ny diabeta izy dia mbola tratrany cancer stage 3. I'm telling you, I got devastated. Stage 3. I lost hope of living. I didn't know Dia tao what to anatin'izay say. pastora I didn't tena know tsisy what to do. I didn't fanantenana even know how to intsony. go back to my children again. To Tsisy tell them. fanantenana tanteraka tsy nanana fanantenana intsony hoe mbola ho velona ako satria mafy tamiko na eno an'izay vaovao zay hoe tsy vita ny diabeta fotsiny ilay izy fa mbola misy cancer ihany koa. So what followed is a series of tests to confirm, and everything confirmed that. Dia tao anatin'izay moa dia tsy nino fa mbola nanao testa maro dia ny testa rehetra nefa nanaprofy hoe tena misy cancer ihany koa. Done is we had this small savings. One of my daughters wanted to go to Germany to study, and the other one was going to Canada. But now we don't have money, and I told him It affected your finances. Ary tao anatin'izay tsy nanambola ihany koa izay nanomboka nisy fiatraikany ratsy Your miracle.
satria efa nandany vola be. Takony ahoana ary nandraisanao ny fanasitrananao, nanao traitement tany Inde tany izy. Rehefa nanao an'izay traitement na cancer zay aho, dia ny docteur niteny taminao hoe misy tumeur manomboka miparitaka indray amin'ny vatako. Dia nanomboka nanontany teny hoe fa manina dia za loatra ny miaina an'izany rehetrarehetra zany. And I told God, no, God, I know I cannot wish this one even to my worst enemy. I cannot. Dia tena niteny mihitsy tao anatin'ny vavaka nataoko Andriamanitra na ny olona tsy tiako raha tsy mba hiriko iaina ny zavatra tsapako sy iainako satria tena mafy loatra ny zavatra niainako nanomboka tsy nahita tsara ihany koa tamin'izay. By that time I was with my daughter who had just turned 19. I saw like I'll die anyway and given up. Tao anatin'izay tena hitako hoe hofaty aho ary nanomboka tsy nanana fanantenana intsony. Ary teo ihany koa fianakaviako nanomboka nitaintaina hoe tahaka ny ahoana ny ahafahany miatrika an'izany rehetrarehetra zany izy rery any amin'ny firenena hafa satria tany Inde izy nanao opération. How one dies, and I could see actually I have some of them. I've already passed some of them. So I started preparing. I called her one day and I prepared and I told her, you know, people die. What I took her the stages and I told her, in case dia tao anatin'izay ahako nanomboka nampiomana ny zanako hoe raha maty aho dia ianao no oka ianao ny andray an-tanana ny zavatra rehetra. So I went to and there was another family who had somebody who was sick. I called the lady and told her, Mommy, I am here. You can see my condition. Dia nisy fianakaviako ihany koa natsoko dia niteneniko hoe aty tany lavitra aty aho zao ary fantatrao fa ny zavatra tratra ny iainako amin'izao fotoana izao raha sanatria ka maty aho dia mba karakarao ny zanako mba raiso an-tanana mahakasika an'izy ireo. Dia rehefa naheno an'izay moa ny zanako tamin'izaho resaka taminazy tamin'ny telefona dia niarany tomany izahay satria ny zanako ary nanomboka kivy ny sainsaina hoe hofaty any tany lavitra any aho. Tsara ho aminay arany hoe inona zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, tahaka ny ahoana nataon'Andriamanitra nahatonga anao nandray ny fahagaganao. Zay izao no tena tiako resahanao amin'izao fotoana izao. Tahaka ny ahoana nahinonao mahakasika ny Healing Streams ary nanina ianao nieritreritra hoe ho sitrana ianao. Misy namako any Kenya ny antso ahy 2 andro tao aorianan'izay dia niteny izy hoe mientanentana be tsy fotoana izao amitsoranao. Lehilahin'Andriamanitra dia nanambara hoe misy Healing Streams ho tonga ary fantatro fa ho sitrana ianao. Dia niteneniko hoe pasteur zany lavitra be aty misy anao hoe tsy afaka mandray anjara amin'izay dia nanambara tamiko io namako hoe Andriamanitra tsy mba lavitra loatra zany. Mino azy fotsiny ianao, mino any lehilahin'Andriamanitra ihany koa ianao amin'ny fotoana izy mamototra ny teny aminao dia ho sitrana ianao. Ka ina ary ny zavatra nitranga tamin'izay. Tia ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana nandraisako ny fanasitranana. Za dia nino an'Andriamanitra natoky an'Andriamanitra tamin'ny foko iray manontolo. Rehefa mifoha maraina ahako dia niteny hoe Andriamanitra androany no androko. Androany rehefa mivavaka ho ahy ny lehilahin'Andriamanitra. Okay, ianao atsiaro ahy Andriamanitra. Okay, ianao atsiaro ahy. Tao anatin'izay ny andry tao anatin'io andro io. Tao anatin'io ny andry an'Andriamanitra ny andry an'Andriamanitra hikasika ahy manokana. Ary teo lehilahin'Andriamanitra nivavaka ho ahy niteny hoe raha vaiko ny diabeta sy ny cancer sy ny fahalemena rehetra ambarako izy ireo hiala amin'ny vatanao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha vehivavy sitrana ianao. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. That was you, Jerusha. Aika ianao iny. Tena za tokoa iny. Ina zavatra nitranga tao aorianan'iny. Rehefa nahenoko fotsiny anarako hoe Jerusha. Dia tsapako hoe zay ilay connexion nindrasako.
Teo no eniko ny vatako. I felt the strength. I just Eniko found ny misy myself, ery I just nandrakotra ny vatako. got out of my bed. Ary tonga dia nitsangana teo am-pandriana. I praised God. Teo nijeran'Andriamanitra. My daughter was there looking at me. Ary teo zanako nijery ahy. I will fall down and unable to, to hurt myself because initially my legs were too weak. Tao anatin'izay fotoan'izay moa talohan'izay ny tongotry nalemy foana. Nalemy foana zany hoe tsy afaka nitsangana. Fa rehefa nahita ny saotisaoty ny zanako dia tena taitra tokoa hoe sitrany neny. Very scared. Only later that I realized, I remembered, I was sick. Tao aoriana izay izy vao tonga saina hoe eka za tsy salama teo aloha teo efa sitranao ankehitriny. Now, Jerusha. Jerusha. How has it been since you received your healing? Inona ny zavatra tsapanao hatramin'ny fotoana nandraisanao ny fanasitrana? I went to the doctor in the morning. Nakany amin'ny dokotera ny apitsiny iny. So clear. The room was so clear. The vision and come back. It was so clear, and I tested the sugar had gone down. So nataony fitesta rehetra dia taony hita hoe sitrana tanteraka dia fantatra hoe ty le fahagagana ny men'Andriamanitra ahy. Let's go to the doctor. I went to the doctor and told the doctor, I need to do a test. Before that time, tadidiko tsara tamin'izay fotoan'izay ny insista tamin'ilay dokotera mihitsy hoe mila manao testa. So that I go back to my country. Hoe mila an'izay mba ahafahako miverina any amin'ny firenena misy ahy. I die in my country because it is so far. So I went to the doctor and told the doctor, nakany amin'ilay dokotera ako. I want to repeat the test. Alohany hamoakanao ahy ato amin'ny hopitaly dia ndao ataontsika indray ny test. Now, but give us a week, then we do the test. Dia niteniny tany amin'ny hopitaly hoe afaka herinandro ianao afaka manao test. In fact, I dreamt that day when I was anxiously waiting for the results. I dreamt people had come to visit me to see how I am, and I was so thin. But when they asked me what sickness did you have, I didn't remember the name of the sickness. Tadidiko tsara tamin'izay fotoan'izay rehefa nanomboka gaga talanjo na ny dokotera nahita an'le nahita ny situation dia nisy olona manontany hoe fa nararina ianao dia tadidiko tamin'izay fotoan'izay tena nitay mihitsy aho hoe tsy tadidiko tsony akory hoe nararina tokoa satria efa mifantoka loatra tamin'le fikasika avy amin'Andriamanitra sy le fanasitranana. There is no evidence of cancer in your body. Dia nivalin'ilay test avy any amin'ny dokotera hoe tsy misy tsy hita ao aminao intsony ny cancer. I'm telling you. Talk to somebody who tiako ianao amin'izao fotoan'izao hiresaka amin'ny olona izay mila fahagagana. Inona ny tianao ambara amin'izay olo izay? Dia hiteny amin'izay olo izay azy mijery ahy amin'izao fotoan'izao. Izaho ihany koa eritrereto hoe 20 taona nandalo an'izay fijaliana izay tonga eto amin'ny teny aminao hoe eo ihany koa Andriamanitra. Ary Andriamanitra mamaly ny vavaka ataonao. Rehefa manaraka eto ianao dia mifantoha ianao amin'ny fotoana. Jereo anie za ankehitriny eto afaly afaka mitsangana azy. Sitrana tanteraka androany. I am now enjoying my own age healthy. Sitrana tanteraka za moa nandritran'izay 20 taona izay tao anatin'ny fijaliana, tsisy fifaliana, tsisy fiainana, tsisy fiadanana. Fa ankehitriny rehefa sitrana tanteraka dia miaina ny fiainako amin'ny fahafenona tokoa. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Izany ka fahagagana. Raha afaka nataon'Andriamanitra ho azy izany dia afaka ataon'Andriamanitra ho anao ihany koa. Ary ankehitriny ny fotoananao. Don't give up. Mety efa hamotsitra ianao fa tadio fa tsy tokony hamotsitra ianao. Tsy tokony ho faty ianao afaka ovany izay situation izao. Ary eto ny ery izay ilaina anovana izay situation anao izay. Arabaina manokana ianao. Mbola misy fijoroana vavolombelona iray manaraka. Ty iray ity ny amarana antsika ny fijoroana vavolombelona. Ary tokony ho hainonao ihany koa ity anankiray ity. She has a condition that is terminal, incurable medically. Tia olona ty ihany koa ny tenen'ny dokotera hoe tena efa tsisy vahaolana intsony ny aretina ny tsisy fanafody tsisy ninina intsony. Tiako ianao hifantoka tsara amin'izao fotoan'izao dia ndao ny hoe notsika ity tantara ity. A terminal disease to life. Catherine.
Katrina. Katrina, sorry. Yes, sir. Katrina. We're glad to have you here. Faly izay mandray Tell us anao your eto andro story. any. Zaray eo You aminay had, ny beginning tantaranao. journey, Sir. and tell us what it was like. Tahaka ny ahoana tokoa zany What fiainanao was the tamin'izany. condition Ohatry ny ahoana ny zavatra and tsapanao how did you receive ary ahoana nandraisanao ny fahagaganao. Thank you, sir. Sodra betsaka I just tompo. want to be grateful to the Almighty Eto aloha za God tena te to hisaotra be ny on set lehilahy today, te hisaotra n'Andriamanitra to give my manokana testimony. mba Because I was amisamizara ny wishing to come fijoroana here vavolombelona and androany give my eto. testimony. Tonga eto amanko It androany started hizara ny fijoroana vavolombelonako. one morning Ndray when I was andray sick. maraina rehefa tsy I salama fell aho. off. My brother and sister took me at the hospital. De When we went to to de the nalemy hospital, tanteraka de teo moa ny they did anatako sy all ny my ravaviko tests. nitondra ay tany amin'ny hopitaly de rehefa They tonga did tany amin'ny my hopitaly HIV test. natao ny testa The rehetra test natao ny resulted testa ny VIH positive. de nivoaka And the doctor positif. said my pressure is high up. De niteny and ihany I koa ny have dokotera stroke. hoe ny tosidràko a de So he said I should ambony stay be at the ary hospital. nisy fahatapahan-lalandray ihany koa zany hoe niaratsy ny zavatra Stay at the rehetra niainako hospital tao. to be going on a treatment. De tsy maintsy nijanona tany amin'ny hopitaly moa zany anao ny Within that traitement. time, he told me, he said, Katrina, De tao anatin'izay fotoan'izay ny teny taminahako a ny dokotera hoe Katrina ty aretina mahazo anao ty tsisy tsisy vahaolana. but you have to take the medicine. Tsisy vahaolana izy ty a fa omena fanafody ihany ianao a anampy kely. Tsy te handainga aminao za ka hiteny hoe hanasitrana anao ty zavatra ty tsy hanasitrana anao mihitsy ty zavatra ty fa natao hoaninao fotsiny ty hanampy kely anao. My sister sent a doctor to be treating me at the house. De rehefa naheno an'izay a tena tonga de niteny hoe tsy hijana ato amin'ny hopitaly atsony fa aleko mody any an-trano. Right side of my body went dead. I couldn't feel. I couldn't do anything for Tao myself. anatin'izay de tsy afaka nanao ninina ho an'ny tenako a. Raha ohatra ny hoe te handeha any amin'ny dosy aho ohatra de tsy maintsy misy olona mitondra ana any. Everything about me changed. Zavatra rehetra nakasika de niova avokoa. She's suffering from deafness. I couldn't communicate with her. I couldn't talk to her. Everything about me became different. Nanomboka tena niaratsy ny fiatraikan'izay teo amin'ny vatako ka teo a nanomboka tena henoko hoe memafy ny fiainana. How my life will be. Tena nitomany any teny tamin'Andriamanitra hoe tena zao tokoa ve ny fiainako, ho faty ve za zany Andriamanitra? Ho faty avy e Andriamanitra? I was only thinking about two things. Zavatra anankiroa ny eritreretiko tamin'izay a voalohany For the healing stream life. hoe aleo za noratra anarana amin'ny healing stream ary aoka za ho vonona amin'ny fanasitranako. Tahaka ny ahoana ary a nanomananao an'ny fanasitranana. To God every minute. Nanomanako an'izay a nivavaka foana aho. Ask God. Amin'ny fotoana rehetra na nitany an'Andriamanitra, niangavy an'Andriamanitra hanasitra anay. Satria izay ny zavatra nandrasako tamin'Andriamanitra fanasitranana. Ary rehefa nanoratra anarana tamin'ny healing stream a de tokony a nanao opération tamin'izay fotoan'izay. Satria nanomboka mivonto be ny vavoniko a, ny tratrako nanomboka mivonto. Everything. Even my mother tell me, say, Katrina, you have to go to the hospital for the doctor to give you blood. I will tell her, say, I can't do it. De tadiditra andreny koa raha manome conseil anao hoe ndany ianao makany amin'ny hopitaly maka manao test na maka manao iny traitement anao de tena niteny mihitsy hoe efa misy olona mivavaka ho ahy any mandeha amin'ny finoana andro any tsy afaka ny hanatanteraka an'izany intsony fa mandeha amin'ny finoana. Halleluja. Manomboka andro any zavatra rehetra de iankina tanteraka amin'Andriamanitra ka zara ho aminay ary hoe inona zavatra nitranga nandritra n'izay programme izay rehefa nandray fanasitranana ianao tahaka ny ahoana nandraisanao ny fanasitrananao. When Pastor Chris ministered to me, rehefa nomboka mivavaka ho ahy ny Pastor Chris, praying, I said, Pastor should call my name. Tena mivavaka ny teny hoe pasteur tsy maintsy miantso ny anarako androany satria androany no androko. Pastor Alfred Mason call me. Okay, let's watch this. Ary tao anatin'izany pasteur niantso azy tokoa. Halleluja. Katrina from Liberia. Katrina. Tapaka lalan-drasy misy VIH. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ambarako izay fanarady izay hiala aminao. Miala ao amin'ny vatany ianao ankehitriny.
Ary afaka izy androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Avy any tapon-dohany ka hatretỳ amin'ny farady tongony dia afaka izy. Catherine, that was you. Katrina, hainao iny. So Eny what tompoko. happened after then? Inona zavatra nitranga tao aorianan'izay? Tao aorianan'izay alin'izay pastora, nandraisako ny fanasitranako. When I was sick, I couldn't bathe with cold water. Tamin'izaho mbola tsy salama tsy afaka misorotro rano mangatsiaka fa rano mafana foana. When I'm bathing with that boiled water, I can feel that that water is very boiled. After Pastor prayed for me that night, I requested for cold water. Tao aorianan'ny pastora mivavaka ho ahy nangataka hisotro Took me from my bed because rano from the mangatsiaka. time I was sick, not a day to get up from my bed. Dia tadidiko ihany koa tamin'izaho tsy salama, tsy afaka niala teo ambony fandriana fa tamin'ny fotoana Pastor Chris nivavaka ho ahy dia afaka nitsangana avy teo ambony fandriana aho. I jumped up. Nisaoty mihitsy aho tamin'izay. Ary nanomboka nandia ny olona rehetra tao an-trano ihany koa nanomboka nientanentana sy faly niaraka tamiko tao anderan'Andriamanitra. The next morning, Ary ny ampitsiny iny outside. afaka mivoaka ny trano aho. Ary ny olona rehetra nanomboka nahita aya fahagaga na goavana nahita ahy nanomboka nandeha. I started walking. Halleluja. My miracle was very fast. Tena nalaky tokoa ny fahagagana voarayako a. I started walking. Satria efa nanomboka afaka nandeha. Because that time I couldn't go distant. I was feeling weak. I have to carry my daughter back in Bomi, another county, to carry my daughter back. And today, Tamin'izaho tsy salama mazava ho azy tsy afaka mikarakara ny zanako a. Fa ankehitriny ako a, afaka mitaiza ny zanako sy mibata sy ary mikarakara azy. Dia niverina nakany amin'ny hopitaly moa izany nanao test indray. Dia rehefa nakany ako a, the doctor said, dia hoy ny dokotera tamiko, HIV negative. sitrana tanteraka ianao a. He said, you are negative. Sitrana tanteraka ianao tsy hita ao amin'ny rano intsony ny VIH. God, thank you. Because I was so happy to get my healing. Tena faly aho satria nandray an'izay fanasitrana an'izay. I cannot make it. Satria tsaroako ilay dokotera niteny taminay tsy afaka no sitrana intsony satria hoe tsisy vahaolana mihitsy intsony. Well, thank God. Isaoran'Andriamanitra ny amin'izany. Thank God for his love. Isaoran'Andriamanitra no ny fahamindrampony sy ny fitiavany. Izao ianao afaka mandeha. Your right eye. Afaka mahita tsara ianao amin'ny masonao. I couldn't hear. Afaka maheno tsara ianao ankehitriny. But now I can hear. I can see. Teo aloha izy tsy dia nahita tsara ary tsy afaka naheno tsara fa ankehitriny izy dia mahita tsara ary afaka maheno tsara. Ka inona ary ny tianao tenena amin'ny olona izay voany sida amin'izao fotoana izao ka miandrandra fahagagana. Pastora te hiteny amin'izay olo izay aho hoe aoka iny olo iny tsy ho diso fanantenana. Aoka izy hifantoka hatrany amin'Andriamanitra. Andriamanitra afaka ny hanasitrana anao. If you think that the doctor will tell you that there is no cure. Rehefa niteny anao ny dokotera hoe tsisy fanasitranana intsony aminao dia ambara ho dokotera io hoe misy vahaolana ho anao ary androany izay vahaolana izay nitrango eo amin'ny fiainanao. Saotra betaka anao eo tahin'Andriamanitra ianao. Androany no fotoananao. Androany no fotoananao. Izay ny nambaran'i Katrina teo. Ary tena izay tokoa nitranga. Ianao izay fijoroana vavolombelona izay ka afaka avelanao ny finoanao hijoro ahafahanao mandray kasika. Raha vitan'Andriamanitra tamin'izy ireo izany dia afaka ataon'Andriamanitra aminao ihany koa. Ary izao no fotoananao, izao no andronao, tonga androany oranao, arabaina manokana ianao ny amin'izay. Iakoka amin'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Fotoana izao intsika misaotra an'Andriamanitra no fijoroana vavolombelona maro izay voaraintsika teo. Tena miasa tokoa Andriamanitra, mino fa nentanentana ianao tamin'ny fijoroana vavolombelona izay heninao teo. Sokafiny aminao manontolo androany. Halleluja.
Lehibe tokoa ianao Andriamanitra, ny fanahy ny amiko manontolo dia manandratra ny anaranao. Izaho dia hanompo ny fiainako, hanompo anao. Iaina ny fiainako hanompo anao. Ianao ilay nahary ny voninahitry ny lanitra sy ny fahalebiazan'izao tontolo izao, ary ny halebiazan'ny rano. Miresahinao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mivavaha ianao, mifanotoa ianao. Afaka mandray ny anjaranao ihany koa ianao androany. Aoka ny aminao iray manontolo idera azy hanandratra ny anarany. Teneno hoe hanolotra ny fiainako iray manontolo hanompo anao Tompo Andriamanitra.
Maker of all things, the beauty of my days. I magnify you, Lord. You fill my life with joy and pleasures evermore. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. Maker of all things, maker of all things. Beauty of my days, beauty of my days. I magnify you, Lord. Magnify you, Lord. You fill my life with joy, pleasures evermore. Pleasures evermore. I exalt you, Lord. I exalt you, Lord. Maker of all things, maker of all things. Beauty of my days, beauty of my days. I magnify you, Lord. You fill my life with joy, pleasures evermore. Your love is overwhelming. Your grace is overflowing. Lord, I keep loving you. Keep on loving you. Were my own. You were my own. Your love is overwhelming. Lord, your grace is overflowing. Lord, I just keep on loving you. You are my own. You are my own. I exalt you, Lord. Maker of all things, beauty of my days. I magnify you, Lord. You fill my life with joy and pleasures evermore. I exalt you, Lord. You're the maker of all things, Lord. The beauty of my days. I magnify you, Lord. You fill my life with joy and pleasures evermore. Your love is overwhelming. Your grace is overflowing. Lord, I just keep on loving. I keep on loving. You are my own. You are my own.
were my all. You were my all. Yes, you were. Hey. You're my peace. You're my joy. You're my song. We love you forever, Lord.
Manomboka ny lelan'Andriamanitra mivavaka ho an'ny olona rehetra amin'izao fotoana izao. Izao ny fotoananao, izao ny fotoana andraisanao kasika avy amin'Andriamanitra. Halleluja, mientanentana ve ianao amin'izao fotoana izao? Izao ny fotoananao. Eto lelan'Andriamanitra nanomboka mivavaka ho an'ny olona tsirairay avy, ary tena hita taratra fa miasa tokoa ny hery ny fanamasina eo amin'izy ireo. Amin'ny fotoana ny lelan'Andriamanitra mikasika anao fotsiny androany, be miasa eo aminao ny hery ny fanamasina, hitondra fanovana hanafaka anao, hitondra fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Eny, izy le Jesosy Kristy tsy niova omaly an'io sy mandrakizay. Ny aretina rehetra ny fanaintainany, ny rofo rehetra dia miankoka eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary dia sitrana avokoa izy ireo voninahitra ho an'Andriamanitra. Eto lelan'Andriamanitra manohy mivavaka ho an'ny olona rehetra amin'ny fofeny fitiavana, amin'ny fitiavany Kristy. Tsy mifidy izy fa na olon-dehibe na olona kely no dia afaka mahasikasika avy amin'Andriamanitra. Hitanao amin'izany ny herin'Andriamanitra mikasika an'ireo olona ireo. Mivavahany tsirairay ihany ny olona rehetra eto ary hita mihitsy ny fanatrehany fanamasina, ny hery fanamasina miasa eo amin'ny fiainana araka ny hitanao. Efa dia miasa tokoa ny fahasalamana, fanasitranana eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Efa betsaka no mizoro vavolombelona amin'izao fotoana izao. Tadrio fa androany ny hafarany aretina rehetra, androany ny hafarany soritra aretina rehetra, androany ny hafarany olana atrehanao eo amin'ny fahasalamanao. Androany dia mangorona ny valizany dia miala amin'ny vatanao satria tsy manan-kely. Eto ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eto ilay Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Eto ny fanahalenanangana ny Kristy tamaty, Jesosy tamaty. Eto izy amerina ny lohan'ny vatanao. Eto izy hitondra fanasitranana eo amin'ny vatanao. Eto izy anova indray ny tantaranao. Eny, izy ilay tompony teny farany. Izy ilay tompony teny farany eo amin'io zavatra trehanao io. Izy ny tompony teny farany eo amin'io aretina tsapanao amin'ny vatanao io. Farany androany zany. Androany no andro voatokana an'Andriamanitra ho anao. Andraisanao an'izay. Raha mino ianao amin'ny fotoana misokatra ny fonao, mino dia mandray kasika ianao tahaka ireo olona ireo. Ary dia andray ny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany ny fotoananao, aoka ianao hifantoka tsara, aoka ianao hifantoka tsara. Hitantsika mientanentana ny olona mandray ny fanasitranana amin'izao fotoana izao. Baiboly dia miteny ao amin'ny boky Matthieu 10:19 hoe sitrano marary, atsangano maty, diovy ny boky, avoainy demonia. Zay tokoa no hita taratra ataon'ny lelan'Andriamanitra. Manasitrana ny marary izy eto, manangana ny maty eo amin'ny vatany olona izy eto, ary manadio ny boka rehetra izy, mamoaka ny demonia, mandroaka ny demonia eo amin'ny fiainan'ireo olona ireo. Le demonia mamatipatitra ny fiainan'ireo olona ireo. Zay ny antony nahatongavan'i Jesosy Kristy hanafaka anao amin'ny faritry ny Satana. Ary zay ny zavatra ho tsapanao sy iainanao androany. Raha toka maheno tsy fahasalamana ianao amin'ny vatanao, zay fanafahana zay no hitranga eo aminao androany. Halleluja. Miasa tokoa ny herin'ny fanahy masina. Mihetsika tokoa ny herin'ny fanahy masina. Hitantsika fa fotoana lelan'Andriamanitra mametra tanana amin'izy ireo dia mifindra amin'izy ireo fanasitranana. Ary teo izy nandroaka ny demonia dia afaka tokoa izy ireo. Betsaka ny olona efa mientanentana amin'izao mandray ny kasika avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Zao ny fotoananao. Zao ny fotoananao. Betsaka ny olona tonga teto androany miandrandra kasika avy amin'Andriamanitra, miandrandra ny fanaintainany io, miandrandra ny aretiny io ho rava androany. Eny tsapan'Andriamanitra ny zavatra ijalianao amin'izao fotoana izao. Tsapan'Andriamanitra zany fangirifirina sy fanaintainana zany. Ary zay ny mahatonga azy tonga eto androany, hitondra fiovana eo amin'ny fiainanao, hitondra fiovana eo amin'ny vatanao. Tapitra androany izay fanantenana izay, tapitra androany izay aretina izay. Amin'ny fotoana ianao mino, amin'ny fotoana ianao mino, dia raha ho Andriamanitra amin'izao fotoana izao, dia raha izy satria izy ny mizara ny fahasalamana, ny fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Tsy mifidy karazana aretin'Andriamanitra, ninona zavatra nambarany dokotera taminao, tsy maninona zany fa androany ianao afaka mandray kasika ny amin'izany. Halleluja. Ao amin'ny bokin'ny Luka 4:1-5 dia miteny hoe ary ny vahoaka rehetra nitady hanendry azy satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra. Ary zay tokoa ny zavatra mitranga amin'ny fotoana lelan'Andriamanitra mivavaka ho anao, dia misy hery mivoaka mifindra makany aminao. Zay hery zay ny atonga anao
anana an'izay fahasalamana avy any an-danitro zay zay hery zay ny ahatonga anao amin'ny fotoana ianao mivavaka ho an'ny olona tsy salama dia andray ny fanasitranana ihany koa izy ireo zay hery zay ny ahatonga anao hijoro vavolombelona zao ny fiafaran'ny fanangoleny demoni zao fiafaran'ny fampahoriany devoly eo amin'ny fiainanao androany ianao no mandray ny fanafahanao androany ianao matsapa ny fitiavan'Andriamanitra anao manokana androany izay fitiavan'Andriamanitra zay no hiseho eo amin'ny vatanao halleluja eto tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao